Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Miaraka antsika rehetra izay any an-trano any ka mazoto alevako ny mozika zany dia mba metsovetsontsika ny aleo maty fa nytononkira rehefa hita eto ihany aloha zany dia ezahana mba tsy hifamadika andao ary. Itombaravarakely aho no mitazana isan'andro ity ala maitso mavana ny vorokely mandalo sy miserana ihany tsy afaka ampitony ny fokotomany itombaravarakely aho no mitsetra mitanisany momba ty diaretra miorana milatsaka tsy tsaroko ny atsika varina loatra o misainatsika teto aho hiezakatrany anadino anao ihany nefa tsy mety fa mampatsiahy anao eto ambaravarankely eto ambaravarankely aho no mandefa mieritreritro to tsy mety anefa fizay rehetra tao niantefany aminao tsy laitra fa manjary atsiarovako anao eto ambaravarankely aho no misaina ny fiarantsika very maina fitiavana toy ireny afaretra ihany na oelana oaingana misy fiafarany teto aho niezakatrany anadino anao ihany nefa tsy mety fa mampatsiahy anao eto ambaravarankely nefa tsy mety fa mampatsiahy anao eto ambaravarankely Veloma. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy. Rehefa iny, rehefa lasa olona. Alasinainy talata lavilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Savony Zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Ao, 3 aogositra. Toatra e? Tsara. 3 aogositra talata.
manjavona ny lalana ary 10 metatra eo anoloana eo ny digy dia tsy mahita mihitsy ary rehefa afaka 20 metatra dia mazava ihany. Miarabantsika rehetra ry havana. Dia manjavonjavona ohatran'izay ihany koa ny tontolon'ny zavakanto satria araka ny efa fantatry ny be sy ny maro indrindra fa ny mpanaraka vaovao ara-javakanto dia lasa omaly ariva i Aloma zanaka Henri Ratsimazafy teraka tamin'ny taona 55 amby. Zany hoe tsy fantako hoe firy taona zany moa izy amin'izao fa afaka manao kajikajy isika. Za manokana zao no dia tsy mahafantatra ny ny anarana fen'ny Aloma tsy fantatra. Omaly ariva izy vao hitako. Ratsimazafy, Hanitra, Luce, Michel. Tsisy hoe Aloma ao anatin'izy fa tsy fantako na misy Aloma na tsisy Aloma ny tena ao anatin'ilay anarana. Ny fandarana dia tohanany reto mpanohana rehetrarehetra reto ka tena ialako tsiny amin'ilay mpanohana fandarana aloha zany fa le kasibosy zany tompoko dia tena aleoko miala amin'izy fa tena manepotra be. Ny amo misy tery zany tery le izy. tantely mambaona amin'ny fiainana aloha zany fa aloha le Gino manohana trano fandarana ny Gino manohana trano fandarana ihany koa. Mbola misy anankiray raha tsy diso ny Orange Madagascar dia mbola misy anankiray inona io anankiray io tsisy zay ihany ny Orange sy ny Gino. Rasoa fity efa tsy lasa i Aloma samy nandefandefa ny hirany daholo zay nahatratrany zany hatramin'ny omaly hatramin'ny andro amin'ny maraina io ary zahay koa dia tsy latsa-danja amin'izany fa mihevitra koa mba andefa ny hirany Aloma amin'ity maraina ity efa nisy ny hira noman'ny namana teknisianina le baba ao dia angamba ho alefantsika zay hira zay aloha mba hazavaina kely izy aleo amena fanazavana kely hoe inona le momba le hira maromaro ity hirako ity hirany rahany tamin'ny Tera Bruno angamba reny efa fantatry ny be sy ny maro fa le tena tsy dia mbola be mpandefy reny no alefantsika. Misy moa zany aloha hoe fantatra ny hira fa betsaka ny tsy nahalala hoe izy ny hira azy ohatra hoe nisy hira zao ny foron'ny Bekoto ao amin'ny Tarika Maleo efa ela dia nivoaka tamin'ny diska dia izay efa ela izay misy gitara dia Aloma ny mihira natao ambadik'izay raha tsy diso dia ireo masoandro zay mbola mety ho hita eo ihany fa efa ela aloha anisany hoe mba alefantsika voalohany ary sady mba hamisy afisanana izany feo zany no ahafantaran'ny tanora indrindrindra ty aoriana hoe Aloma ny hirany efa ela voalohany nivoaka diska tany amin'ny taona 70 mahery. Aloma efa ela omony andry toizao azy izay aho tsy tafandry fa mitalao zava-poneny miay sovimony antenay naratsio iana efa ela ominaniry nananao mba haminany ay nao zava-poneny miay maisindalanao atokatsio iana la 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 efa ela mikasa miaraka aminao ary no iary ny lasa ifeanao zava-poneny rehetra sasavery ao ratokatsio iana efa ela loatry izao anatoky aiza reny lalanao iarany naiza naiza le atsika iary fampitantana izao siana la 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 la
La la la la la la la la. Zay zany anisan'ny raha noforoniko a zay nampiraina ny aloma de misy aniny masoandro koa ny gitara moa zany za mitendry nafinaritra fiarahana tam'izany fa de malahelo ny ranabavy aloma zany a de zay mba miara mikalokalo fanamariana ihany raha tsy diso ao anatin'le lalalala misy tononkira misy tonony izy io fa saingy i aloma de nipetraka ela be tany ivelany tany mba tsy lazako hoe tany ny fahazazany sy ny ainandray manontolo mihitsy vao mbola kely izy de nipetraka tany ary ny accent na ny fiteniny zany de fiteny vazaha mihitsy efa lehibe efa taty arina efa ela be taty izy zay vao nody taty Tanindrazana anike somary sahirana izy miteny malagasy ka rehefa nihirany io hira io izy de natao betsaka kokoa ny lalalalala na de tokony mbola isy tononkira reo satria fonetika zany hoe ampanononam-peo no ny anaran'ny teny ny teny malagasy ary remarquentsika rehefa miteny ary izy de mirrr satria mbola ao le rrr na frantsay ka izay no mahatonga an'iny betsaka lalalalala rehefa miran'izy iny be koto ankehitriny misy tonony ao anatiny ao misy zavatra tononony ao ao avokoa remetapy saraka ao avokoa remetapy varina nefy ty de natao lalalalala izy tam'izay le ao ambadiky iny zany de le hira ohatra zao ire masoandro efa teo lasa rendrika ary ro masoandro izay mbola eo toiny ireo ankizy izay efa teo la zay ndray le lalalalo la de irivo ndrasamy mitendreny zany niaraka taminay tany Ambatondrazaka fa tanany le reny mitsapaka ohatran'ireny tanana teny akady fotsy teny ny toerany amin'ny fahavelomany raha tsy diso fa ny razana amty andro androany ety de eny Androndra eny am'Rainy eny Androndra eny le tena karate le tena misy an'izy tsy hitako hoe aiza afaka atoro le izy aloha zany aloha satria ny mpanakanto namana ihany koa mifanao fotoana ihany amin'ny fetomboan'ny tolakandro rehefa le avy aty amin'ny lalana ny Vilomazorivo de mbola maneho makeny Ambohitsoa de rehefa eo atapony eo Ambohitsoa zany misy arena bus de eo ny manontany satria eo atapony alohan'le hidina makany amin'ny Androndra iny de alohan'in'le fahataperan'ny fiakarana iny zany hoe rehefa avy ety amin'ny tranony Rasoanay Vohianitra de somary mivily mekavanana tapoka de eo atapony eo misy kabina telefonika tsy haiko rehefa nisy naka io na tsia de miala 7 metatra miala eo mekavanana am'le elakelan-dalana iny misy lalana somary efa manomboka fidinana zany satria tsy mbola midina ka voatapitra ny fiakarana de mbola somary mivily meka vy de le midiny be an'Ambohitsoa iny am'izay de aty ambonimbony ety eo hitan'ilay karakara vatam-behivavy io diso ary herinjila reny toany koa akaikaiky mipetraka mora rano misy andray hery mandroso melolo makary indray de mivoaboaka kely ary amin'ny pourquoi pas zany tompoko de toerana filalaovana eo zay ny amin'ny fahoriana zany atao ahoana moa fa ny olona koa rehefa mpanakanto ohatran'io rehefa lasa izy de tsy hivona daholo ny mombamomba azy ray manontolo midika zany fa hoe na ho lasa ary ny vatany ny nofony orava de ny hirany ny zavakanto napetrany de tsy maintsy hoeo foana mandrak'izay ary de mbola hirahira azy inona sy antenaina fa atao anatin'ny andro vitsivitsy volana mety amataona mihitsy azy de tsy maintsy mbola hiverimberiny zay zavatra voateny zay satria zay ny mampanakanto ny mpanakanto hoe na de tsy de tena nanana hira be de manahoana loatra i aloma na de tsy de tena nanao fampisehoana ngeza be de manahoana loatra i aloma nipetraka foana zany hirana aloma zany indrindra moa fa ao anatina fetifetim-pianakaviany reny izy tsy mbola naheno hoe misy mira foana ny eto am-baravarakely de izy tsy naheno hoe misy mira foana ny ity hirako ity zay mbola hatram'izao mbola atao daholo zany rehetrarehetra zany tadidiko moa tam'izay mbola kely nalaza be zany teto am-baravarakely zay amin'ny toliarany nanovany toliarany zay tia eto andafony ety eto araho romanente etsika iaby lafa mandalo eto zany hoe ny tiako tenena zany ny hira rehefa ataon'olona cover ino moa filaza azy parodie tsy cover izy am'zany fa parodie rehefa ataon'olona parodie de midika zany fa hira malaza ary le mpihira koa mpihira malaza miezaka jerijery sary ny aloma namatsika ato amin'ny teknika de mba voaboaka kely eo izy ho an'le manaraka ny rivotra amin'ny Facebook satria misy koa tsy mahafantatra ny endriky aloma misy diska ny voaka tany aloha tany am'ireny diska mandeha reny zany de sariny tamy mbola kelikely mbola ana de fanerasera-teny ihany moa zany no taty aoriana misy ity hirako ity izy ary izy lanto tao amin'ny bonjour tanàna mihiran'le izy de lasa mandeha amin'ny radio foana le izy fa hirana laina teny amina kabare anankiray natao teny amin'ny espace de verre angamba izy zay no taty aoriana moa de mifanerasera tsara mihitsy
de mivahiny any amin'ny radio eny de nisy fotoana nanao Tanà in Love de nanao tao Ialoma de nisy fotoana miverina ny Google de klikena de miverina eo ihany de atao ahoana fa ao anatin'le fiainana ankehitriny moa raha manana foana io ary efa tsy hoe midona mirindrina tsony te moa le anarany ary Tsiambazafy Louise Anitra. ho antsika rehetra moa iarera Tsiambazafy zay anisan'ny mpamorona sy mpitendry tena mahay dia nananjanaka maro zay ao anatin'ny hira, nisy ny Zoely, nisy ny Poussi zay sady mihira nandihy, de misy ny Anja zay sady mitendry, mihira, mamorona, de misy ny Aloma zay tsy tena niaraka tamin'ny tarikira Tsiambazafy fa de reriteny izy fa de tanetsika ihany angamba ny teknisiana tsika mamoaka ny sarin'ny Aloma raha ohatra ka satria azadonina fa isaky ny talata ohatra zao de mandeha mivantana amin'ny Facebook isika, Facebook ho anareo zay afaka mijery sy manaraka an'izany de ny Facebook-nay RDJ 96.6 FM RDJ 96.6 FM afaka manaraka amin'ny YouTube ihany koa ianareo mivantana daholo zany rehetra zany RDJ FM 96.6 zay izy raha ohatra ka YouTube RDJ FM 96.6 miezaka ny teknisiana ny namanato mba amoaka ny sariny ao anatin'izay RDJ zay raha ohatra ka mety le izy zay inona fa tokony ety moloha zany ao anatin'ny hoe alahelo moa de nefa ny misy koa ny fifanijona amin'ny ana fa misy mpiaino atsika mpiondana be mihitsy dia andro naterahany zanany anio sady feno 12 taona zany hoe akakarapondro amizay lahy zany de manao kopakopa tanana kely bon anniversaire ho an'ny Fabio raha mieno izy de tonga de mahafantatra zany suraletse 12 taona Fabio RDJ ka ararotina ihany koa ty andro androany ty lazana an'ireo mpiaino rehetrarehetra indrindra fa ny any amin'ny faritra efa milaza moa zala fianaratsoa sy zavavy fa hoe zay de manaraka anareo isorana anareo satria tsy anareo rery no mpiaino eran'ny Madagasikara fa kay be de be anareo reo na eto anaty na any ivelany 339 Facebook zany moa zany tena fiainon'ny olona misy miaino tsara mihitsy ntsika ao ambala voatsy kapiteny 303 zany tena grave be mihitsy 27 degré 5 degré 303 misy kombava izy eo misy le tsy misy ifandraisany ihany moa zany zany sifra roa zany le radio sy fa aorinan'ny dokam-barotra zany rehefa aveo de resadresaka momba ny fianaratsoa mironaka kokoa makany amin'ny zavakanto isika na de matetika lazaiko eto zay hoe tara i fianarantsoa zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny Aloma daholo ndahoary efa aveo miresaka azy tsika pibanga defa hira ny zavatra tsafa raha hoe fianaratsoa zany de atsidiko ny eritreritro misy fotoana miaraka manao seo ohatranay zany ny seo zany tamin'ny Zoma de ny fahazarana miaraka lasa ahitako hoe misalasala le ankizy ao fianaratsoa rehefa misy avy ety Antananarivo tonga miara manao seo aminy nefa rehefa tena mitendry sy mihira zareo tena hitako hoe tena mahirangana fa le eo amin'ny fahaizana miara milona de miaraka manao jalamoto zany somary tsy ampy kely zay lafin'izay nefa ny fianaratsoa ny voana ritma tena anisan'ny hoe mahafinaritra zao rehefa mahita andry bokinozatra kely feo mahafinaritra nge zany za isaky manao mariazy na fanentanana tsy maintsy asiko afindrafindrany oladada satria nanamarika anary ohatra zay ka oladada moa zany misy hoe majeur 7 zany nakay ry majeur 7 mbola ao ry majeur 7 ka lasa kobaha ny agnarany am'izao fotoana izao satria moa nisy olana kely fa efa miverina majeur 7 any izy na izana zany aza lasa hoe koba nisy olana kely taorinany nahalasana n'ilay tompon'andraikitra voalohany tao anatin'ny tariky fa resahantsika daholo zany rehetrarehetra zany rehefa avy eo satria nitokana n'ilay tranobe serasera sy ny kolotsaina manko ny antondiana hitany fianaratsoa no anisan'ny tena antondia voalohany ankoatran'le kabaret niarahana tamin'ny Monsieur Saïd zay angamba tsy de verenana loatra itsony momba an'iny rehefa avy eo fa momba n'ilay bandy mpihira tao zay anisan'ny kofopaina naitra tena ozy hoe hafa mihitsy zany hira le ty zany tsy de hoe hafa be de manahoana fa amin'ny fomba ritma nitondrany azy sy amin'ny fomba fiteny nitondrany azy zay ohatra mieritreritra hoe eto fianaratsoa ve sahanao teny Betsileo ka sahanao teny Betsileo le rika fa tesaka da avy vanga indrano izy da nety tsara mihitsy satria niditra tamy sketch natao zany ny hirany da rehefa nanotanena ny cof boy sy ny cof girl ao fianaratsoa zany anisany manome tosika be am'izao fotoana zao ny fisian'ny Patrick Eric Dado coach docteur Tatamena izay anisany sady manao enregistrement izy no manampy ny bandy amin'ny fitendrena no ary amin'ny arrangement ary manampy torohevitra indrindrandrindra satria ireny bandy ireny misarika hoe tena inona ny atao mba hampivoaka anao ivelan'ny faritra misy anao misy masy ny mpanakanto eo amin'ny toerana misy azy io ihany izy ny malaza ary zay no mahatonga ny fanontaniana le rony fa maninona nareo no manavakavaka
misy mpanakanto tena nagotany an'izay mihitsy fa nahoana kay agnareo no magnavakavaka de rianina regny amenareo azao dia agnaisa amenareo aninona, rianina regny nahazon'izao de agnaisa nahazony aninona, agnareo ve de hitovy satria samy mitovy mihitsy ny mpanakanto afaka manao fampisehoana agny Majunga sy agny Dego sy agny Toliara sy ny mpanakanto tsy afaka hanao an'izany fa de ao Fianarantsoa ao ihany ary risazo me continue nefa nakaisa anao zao voaka Fianarantsoa ianao reo mpihira reny tsisy mahalala anareo akoriny ary tsy mipihira ihany fa be deaibe fa izany zay zavatra tokony tadiavina zany hoe inona ny zavatra mety mba hampalaza anao mihoatra ny faritra misy anao firy ny mpanakanto mba malaza ao Fianarantsoa ao ka afaka manao fampisehoana ivelan'ny faritra mahatsiatra ambony za zao mahita hoe resaka production foana io zany hoe producteur raha ohatra mantsy lafiny teknika koa mbola mikoty koa ny géographie ny mponina avy any amin'ny faritra varatra makeo amin'ny 67 makeny Ambohipo ny accès amin'ny studio amin'ny vola ahafahana manao matrakazy sy ny talenta tena raha ampitahina zany mahay mamorona ny any avaratra fa mahay mihira kokoa ny any atsimo maheno vela isany te amin'ny resaka ohatra hoe ensemble vocal zao mafy kokoa ny salala miohatra amin'ny salegy misy cœur amiko fa amin'ny famoronana mozika sy ny fankalazana tena matanjaka kokoa ny varatra misy moyen producteur am'izay zany lakle eo satria izy mony tsy nandita amin'ny amboary tsara ny zipety satria zay raha ohatra ka miresaka zao hoe Solomenada karazany reny mihitsy le tiako manana loatra za tsy tamana nabalina any Majunga mihirany reny ny orchestre fa le tarika mandeha eto Antananarivo ndray de manao tsy maintsy tany mora de makany an-dafy indray mandeha de ao Ambatondrazaka de fana zao malaza ao Ambatondrazaka ohatra zao Tamatavy izy any malaza saina dinaizy sy fa ny Kayamba tany aloha fa malaza eran'ny Madagasikara zany fa ny mozika an'le toerana indray zay ohatra Kayamba basesa sy ny slow basesa slow de verina zany satria tsy manao an'ireny mihitsy tsy manao basesa mihitsy ry saina sy ry dinaizy izany raha ohatra ka le tsy mikoty zay style saina dinaizy monsieur Saidy rakorotsa atsirabe Tamatavy zany ao anatin'le mozika le hoe tino mihinana fa tsy voatery anao an'le hira satria raha izipety le teny lato eo matsy zao amboary tsara ny zipety izipety eny ka tsy rythme be tsy leo mihitsy sokosy tsapikipiky hafahafa zay le izy fa zany rehetra zany moa zany zao mila tena henona mihitsy le izy fa alonga eo henotsika eny ty dokam-barotra ty Vaovao be Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany 3 Gino Cola, Gino Limonade ary Gino Tropical. Gino Vaovao be Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany 3 Gino Cola, Gino Limonade ary Gino Tropical. Gino rehefa mba mivoaka any ianao dia aza dino ny savony ok ay oka aloha vetivety fa misy sinona dia mba hividany savony fanasambilisy vovon-tsavony anasandamba kokay ary raha tonga dia savony Zantany hovidiny savony amin'ny endriny lava kokoa milanja 27 grama azo ampiasaina amin'ny vatana anasana lamba na anadiovana ny kojakoja ao an-dakozia rehetra savony glycériné manadio sy mandroatra tsara savony Zanta savony fampiasa amin'ny rehetra Araroto ny tolotra manokana Cosmos mirindra hatramin'ny 7 aogositra. Mividiana deny zao ary aloavy tsikelikely afaka ray volana. Tsy izay ihany fa isy fanomezana azonao isaky ny vidy entana. Eny amin'ny magazay Cosmos ary ny fotoana vonina indray ianao ireo tompon'andraikitra eny amin'ny magazay. Miandindiny eny amin'ny magazay. Cosmos, votre partenaire de confiance. Vaovao be, fantatrao efa ny smartphone Itel A16 Plus vaovao dia niena ny vidiny ka lasa 180,000 ariary raha 200,000 ariary teo aloha. Ny A16 Plus dia efa Android 10 ary efa 1 giga de RAM. Ny batterie moa dia amin'ilay matanjaka tsara efa afantaranao ny Itel hatramin'izay. Koaza tarary fa voafetra ny fotoana amin'ny fihenam-bidy io. Tonga fa reny amin'ireo revendeur Itel akaiky anao. Itel, enjoy better life. Bonbon JB, filinina milay be foana tena hafa mihitsy.
bonbon opéra, j'allais tsiro malefaka ny tianao. Misy savidianana, ronono, voanjo na café noir. Jok masaky indray, bonbon vaovao am'le tsiro tena mandona be. Misy tsiro voasary makirana na voamadilo sy sakay. Kahoana, masaky sa tsy masaky? Ary pecto, lay tsy misy vina aminao intsony. Mampafana amin'ny andro mangatsiaka ary mampangatsiatsika amin'ny andro mafana. Andramo anie dia ho azonao tiako be bonbon JB. JB, aina vao isan'andro. Salama atsika monina eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra nanomboka ny volana jolay ka hatramin'ny volana septambra 2024 ny fanosana ny trano. Ho avy anatina ny tokantranonao ireo mpanisa na agent recenseur hanao fanadihadiana mikasika ny trano fonenanao. Ilaina izany mba ahazoana totanisa vaovao mikasika ireo trano miorina eto Antananarivo sy hanatsarana ny fitantanana ny tanàna ary ny fiainam-ponina. Rehefa voaray avokoa ireo filazana avy aminao dia mariny tsara izay rehetra voaray an-tsoratra ao anatin'ny fiche de recensement alohany anaovanao siny izany. Isaorana sahady ianao mifandraisanao ireo mpanao fanosana izay manao fanamiana, mitondra batra ary mandeha tsororo. Raha misy fanontaniana, misy tompona andraikitra malainao ihany koa en bron fokotany. Fanosana trano raika amin'ny 24 tetikasa tanterahan'ny commune Antananarivo renivohitra. Miakatra foana ny vidin-javatra. Ay, zary ny ahitana vidin-javatra tena mora amin'izao. Kibo! Efa misokatra Kibo, magazay vaovao be amin'ny vidiny ambany be. Olon-tsotra ve ianao? Kibo, bandrara. Kibo, patsinjara. Kibo Louise. Izay entana vidinao andavanandro, ho hitanao amin'ny Kibo avokoa. Ahitana marika isan-karazany ary maro isafidianana sy afaka mivezivezy. Kibo no manatona anao. Alefaso ny komandinao ao amin'ny www.kibo.mg. Fa Kibo no manao livraison, Kibo, mora ranao larbi au akaiky ny sanifère. Fetsy, fietsena mahazatra anao fa amin'ny vidiny mora kokoa. Kibo, je gagne gros. Ao tsara daholo ve? Tonga indray ny ririnina. Vovo-dronono au lait en chocolat ilainao amin'izao fotoana izao. Anombohanao amin'ny tontolo andronao. Tena manome hery sy tanjaka noho izy be calcium sy zinc. Ianao koa atanjao dieny izao ny vatanao miaraka amin'ny vovo-dronono au lait. Chocolat, ny tsiro tena izy. Tombola bolo duo collector. Ny 9 Jolay ka hatramin'ny 2 Aogositra ho avy zao. Atao eto Antananarivo, Tomasina, Mahajanga ary Antsirabe. Vola 1 million d'ariary be zao ny roka voalohany. Ary bon d'achat aigle d'or ho an'ny faharoa, fahatelo ary fahaefatra isaky ny faritra. Komanangona ary fonina bolo duo 10. Ataovy anaty valopy miaraka amin'ny anarana feno, adresy Larana Finday ary Alatsao Natiorny. Eny amin'ny épicerie na magasin aigle d'or akaiky anao na ao amin'ny super musique Analakely. Ianao koa diodin'izao ny bolo duo anao. Ilay biscuit feno choco tsy manam-paharoa. Ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombona antokamina dia mampafantatra antsika ray aman-dreny fa ho tanterahana ny 4, 5, 9 Aogositra 2024 ny fanamafisana ny andron'ny vaksiny polio andian'ny 17 ho an'ny zaza rehetra vao teraka hatramin'ny 15 volana. Amin'ny fotoana io ihany koa no hametana ireo andiam-vaksiny mbola tsy vita ho an'ny zaza vao teraka ka hatramin'ny 13 volana. Izany dia atao amin'ireo distrika rehetra amin'ireto faritra manaraka ireto: Analamanga, Amoronomania, Atsinanana, Analanjorofo, Anosy, Androy, Atsimo Atsinanana, Atsimo Andrefana, Boeny, Otomatsiatra, Iorombe, Melaky, Menabe, Vatovavy Finany, Vakinakaratra. Ny famerimberenana ny fanaovam-vaksiny miaro amin'ny polio dia manamafy ny hery fiarovan'ny zaza vao teraka ka hatramin'ny 15 volana. Ireo zaza rehetra vao teraka ka hatramin'ny 15 volana nahavita vaksiny miaro amin'ny polio tamin'ny fahavolana Jiona dia mamerina manao vaksiny miaro amin'ny polio amin'ny fotoana io. Le cousin qui dévore tout. La nièce, allergique à tout. Non merci, je suis allergique. L'oncle qui a des gaz. Le pote qui finit tout le Coca-Cola. On en connaît tous au moins, mais les repas ne seraient pas les mêmes sans eux. Coca-Cola et repas, ensemble, c'est mieux. Tonga indray ity ny seminaire andiam faefatra ho anao te hiteny anglisy amin'ny fomba tsotra sy mahomby indrindra, tsy mila mpampianatra intsony amin'ilay teknika iraisam-pirenena APIST iarana professeur Joy 15 sabotsy 7 ho avy izao amin'ny 7 oratra amin'ny 12 ora ao Antsamanitra. Mpianatra 5,1 alina ariary, lehibe 2 alina ariary, fivarotana ny tapakila, nektara kady fotsy isan'andro hatramin'ny zoma 6 ho amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva. Tsy misy tapakila amidy intsony ny andron'ny seminaire. Téléphone 033 08 807 29. Shell no azo antoka satria fitaovana vao marina tsy azo angalarana no ampiasain'ny Shell mba hanolorana anao ny fatrana solika tena izy.
Canal+, disponible n'importe où à Madagascar. Katroka ny amin'ny valo ora maraina, tonga somatsara eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao-tsika. Manolotra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany amin'ity maraina ny 3 aogositra 2024 ity. Eo amin'ny pejy politika no anomboantsika ny fampalalam-baovao amin'izao maraina izao. Amin'ity anio ity no anomboka ny fivoriam-be tsy ara-potoana manokana izay nampanantsony ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny 20 Jolay 2024 teo ho an'ny antenimera-pirenena entina indrindra andiniana sy anapahana mahakasika n'ilay fitantanana ny lela-vola mitetina 700 tapitrisa dolara azo avy amin'ny banky iraisam-pirenena entina ampandrosoana any Madagasikara. Fivoriana izay mandeha amin'ny fampitain-davitra ity fivoriana ity izay tanterahana ao amin'ny lapan'ny antenimera-pirenena ka azon'ireo izay solombavam-bahoaka eto an-toerana hatrena ankoatran'ireo izay any amin'ny faritra manaraka izany amin'ity fampitain-davitra ity. Eo amin'ny pejy toe-karena tsy mitsahatra mitombo ny vidin'ny vary tamin'ny volana Jiona sy Jolay lasa teo iny izany dia nohon'ny faharatsian'ny vokatry ny vary tamin'ity taona ity, teo ihany koa ny krizy ara-pahasalamana izay tena nisy fiantraikany be tany amin'izany sehatry ny fambolena izany. Efa hiezaka ny eo anivon'ny ministeran'ny varotra hijery izay amezany an'izany vidim-barotra izany araka ny nambarany izy ireo. Eo amin'izay pejy toe-karena sy ny vidim-piainana izay ihany ahina ny mety hiankaran'ny vidin'ny solika amin'ity volana ity zany satria dia nahitana fisondrotany indray zany vidin'ny solika izany tamin'ity anio ity. Raha efa hatrany amin'ny volana aprila no tsy nitsahatra ny sondrotra izy ity ka nanodidina tany amin'ny 50 dolara tany ny barilina solika, amin'ity anio ity dia niakatra ho 2,7 dolara izany barilina izany ka mety ahisy fisondrotany eny amin'ny vidin'ny tsena araka ny fampitam-baovao no ahitana izany. Eo amin'ny pejy sosialim-bahoaka kosa dia na dia eo ara ny fahasarotan'ny fiainana dia tsy mitsahatra ihany ny fitondram-panjakana ny tanànan'Antananarivo manao sy mikarakara ireny foto-drafitrasa ireny. Ny zava-misy anefa ankehitriny dia toa tsapa fa dia misy ny andian'olona manimba sahady an'ireny foto-drafitrasa vao apetaka sy amboarina ireny. Eo ihany koa ny mandoto izany toerana izany raha tsy laza fa tsy any amin'iny rokady vaovao vao napetaka iny isika izay hita fa efa manomboka misy mangalatra sahady ireo vy amin'ny arofanina napetraka amin'iny lalana iny, mangany fotsiny ny fanaparitahana ny loto amin'izany toerana izany ka anairany ny tompon'andraikitra ny maro rehetra mba samy hatsapa tena fa tsy handroso mihitsy ty fireneny ity raha toy izany hatrany no zavatra ho hita sy iainana eto amin'ity tanindrazantsika ity. Eo amin'ny pejy vaovao ara-tafika zany nanomboka omaly ny fitsarana miaramila ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Teny amin'ny kianjan'ny Betongolo nanatotosaina izany, tonga nanara-maso teny atoerana ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ireo mpiara-miasa aminy, ny lehiben'ny tamajorony tafika, ny komande ny ZSIQ ary ny solotena ny miaramila paritra. Nisaotra ireo mpandray anjara andriamato minisitra tamin'izany fatongavany teny antoerana izany. Misy ihany koa ny fandraisana manokana ho an'ireo izay vehivavy mitondra voka ka tonga nanatotosa izany fitsarana miaramila izany. Hiditra eo amin'ny pejy fanatanjahantena isika totosa omaly tany amin'ny renivohitra, totosa afakomaly azafady tompoko, tany amin'ny renivohitra Boentany ny fidinan'ny tompon-daka ny Madagasikara teo amin'ny taranja atletisme na teo amin'ny semi-marathon izany. Vosotra ho tompon-daka ny Madagasikara araka izany teo amin'ny semi-marathon teo amin'ny lehilahy Imampitsaotre avy ao amin'ny Kospena. Navita izany tao anatin'ny 2 ora sy 7 minitra ary teo amin'ny vehivavy kosa
Rasonirina Natalia avy amin'ny kama itasy ligny tasy navita izany tao anatin'ny 2 ora sy 5 minitra. Ankasitrako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity maraina ity. Manambelo Serginio tetsy amin'ny lafiny teknika miantso fiansorandriana kosa no nanolotra ny fampahalalam-baovao atsika. Mirary tontolo andro mahafinaritra mandra-piresaka tompoko lahy sy tompoko vavy. Seria leo be rivo baovao se rivotra fotsiny be zany rivo baovao sotra betsaka anareo zay makasitraka sy makafi ny loko tsy miady zay anaovako io le body misy moa zany le vehivavy mandefa message misy fa de akafiziny ny endro body anaovako fa ny resaka alomamo le teo zany araka le resaka nataontsika teo hoe ny fiainana moa tahaka an'izay ny ankehitriny natao foana ny tsy maintsy halahelo fa ny fizarana ao anatin'ny ankehitriny miova ny fizarana hoe enao anio zaho raha mipitso ao anatin'ny fandaozana ambony ty fa zany tsy mampidina be ny morale akory satria misy boky vakiko sao am'izao zany de le boky io mitondra ny lohateny hoe je reviens te chercher fa ao anatin'io boky io ny atsasamanilany de olona maty ny ampiresahanao zany hoe fa ny ankoatran'le maty mihitsy le olona mitantara hoe za nge tamin'iny vao tifitra de vaky ny lohako de niakatrakatra kely teo ambony teo le sarin'le teo maravarakely aloma mijery varavara ho anareo zay mijery manaraka anay amin'ny Facebook mandeha ny sary teo fa mino fa fahitanareo zany ka ny efa nolazaiko teo alohan'ny vaovao teo fa hoe iresaka momba ny fianarantsoa sy ny zavakanto ao aminy tsika tsy resahako loatra ny amin'ny tanàna sy ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny angamba satria efa mba maromaro ihany zay ohatrany somary nanaitra anahy ihany aloha fa nanomboka oviana koa iny akazon-drano iny no nasiana trano hazo manamorona ny RN7 iny moty zany hoe takona tamin'ny fotoana n'iny moty iny tsy tamin'iny taty afarany tamin'ny fotoana n'iny moty io apitany le trano béton be amin'ny sisiny reo fa le atao amin'ny ilany indray lasa misy trano hazo mpivarotra be de be zany hoe lasa takonao zany le prison iny prison moa zany tokony ho takona foana zay koa ny tokony ho izy fa de ohatrany somary gaga sy taitra satria i Fianarantsoa anisan'ny commune urbaine mikorontana indrindra sy maloto indrindra miala tsiny tena ilana tsiny amin'ny fomba firesana azy ohatrany somary mivatambatana ohatrany zay maromaro ihany ny commune urbaine mba efa hitako indrindra fa amin'ny chef lieu de province amina renivohim-paritany fa i Fianarantsoa zany no anisan'ny tena mampanahitaina be mihitsy ny akazon-drano amin'ny stationnement zany ry havana ay aza mba mandeha petsapetsa amin'ny andro avy vorana iny satria ny loto tsy azo tena milasa oentin'ny rika ny rano maloto de any anaty arabe any de mikiritokiritika de anisan'ny zavatra anankiray ngeza be nafinaritra tamin'ny faran'herinandro iny nefany de ny fisokafan'ny hôtel Pietra zay vaovao anankiroa lehibe no ambarako tao anatin'ny kabary zay enoko moa zany fa rehefa ao anaty kabary izy de azo lazaina eto fa dia 1.10 miliara ariary no volan'olanian'ny groupe la gastronomie pizza nanamboarana ny Pietra ao a Fianarantsoa io 11 miliara d'ariary zany hoe tsy lay vatatrano natsangana tamin'io fa ny fanamboarana fanavaozana ny Sofia Hotel zay lasan'ny groupe la gastronomie pizza zay ny vaovao anankiray faharoa tsy novidiny la gastronomie pizza ilay Sofia Hotel fa fifanarahana ara-barotra no ny fanarahany tamin'ny Guillaume zay tompon'ny toerana ka 20 taona ny fifanarahana fa ho tantanin'ny groupe la gastronomie pizza ho ataon'ny Pietra Hotel io hotely ao Fianarantsoa io anisan'ny hotely ngeda de ngeda raha ao amin'ny faritra mahatsiatra ambony dia 2 hono zany zao no hôtel 3 étoiles ao ka anisan'izany ity Pietra Hotel ao Fianarantsoa ity tamin'ny sabotsy teo no natao ny fitokanana an'izay Pietra Hotel atao Fianarantsoa zay dia mety efa nisy ny sasany amitsika mety efa naheno ny le vaovao fa ambarako fotsiny zany zay zavatra mba nitsambikina tamin'ny sofiko hoe hay ve zavatra mpanao hay ve ana mihitsy ary tsy za rery nanao hay ve tao anatin'le olona nasaina rehetrarehetra tao fa maromaro zay ngonongona tao anatin'le kabary 11 miliara d'ariary hay zavatra kay roapolo fanarahana ka i Fianarantsoa de manana mpanakanto ihany koa
marobe ny mpanakanto, misy fantatsika, misy tsy fantatsika. Raha ito eny zao hoe rantoanina, tena vitsy amin'ny olona iverany Fianarantsoa mahafantatra ny rantoanina. Radama ve zany? Tsy radama antoanina fa radama antoanina efa maty. Fa i rantoanina fotsiny am'izao de mbola velona ary nahazo ny maroboninahitra ny chevalier de l'ordre des arts moa izy zany tamin'ny farany herinandro teo rehefa nanao an'ilay fitokanana an'ilay tranobe ny serasera sy ny kolontsaina zahay. Tranobe ny serasera sy ny kolontsaina zay mitondra ny lohateny manambara manao hoe ny sokela hanigna. Zay no agnarany ho an'ny Fianarantsoa. L'izy moa zany nizana mba misy fomba fiteny avy any am'le faritra daholo ny agnaran'ireo tranobe ny serasera sy ny kolontsaina reo. Neny Toamasina Masova 501, neny Mahajanga Akorialy, neny Dego Banja, neny Fianarantsoa sokela hanigna. Dia ny anaran'ny auditorium anaovana fety ao dia ny horiza. Ka de ny hoe zahina satria misy trano lehibe fanaovana fety ao zay mahazaka olona 500 eo. Dia ny hoe zahina zany mba hoe horiza no aseho ao anatin'ilay izy ka ny loha lisitra amin'ireny mpanao horiza reny ho an'ny mpanao hira madinika manao hira rija. Hira horiza dia mitarika rantoanina. Rantoanina nanokatra azy tao. Misy tarika mpanao horiza maromaro ao fa ao atoerana ihany no malaza zany ZDMG. Raha ho teneniko zao ZDMG, vitsy amintsika ny mahalala ny ZDMG. Zatovo matapagôly. Zatovo mikalo gasy. Fa rehefa tena ataoko le hira de fantatrareo hoe hay ve zany hira ZDMG, ny lambany malale mamirapira se ny lambany malale, zany de hira ZDMG zany. Le izy tsy fantatr'olona satria rehefa atao ety ambony sehatra le izy midika zany fa le tarika tsy malaza fa le hira malaza. De maromaro ny tarika ohatran'ireny, misy hoe ramaitsokely ao, misy mpihira maromaro ary ny mpihira malaza am'izao fotoana zao de rahavana zay tsy manao horiza. Fa ravana zao fantatrao zao ravana. Fantatry bandekama ravana sy bandekama zany hoe tsy ray ihany. Ny ray ravana ny ray akama. Ny ravana zao ny afantaran'olona azy de ny ao an-dakozia. Ny ao an-dakozia tsy ahorizany igny hirigny. Fa de vahiry efa ino filaza reny le hira malaza am'izao reny le ohatra somary maso. Manara tsara maso. Kigoeta zavatra reny izy. Ho namana mihaino any États-Unis am'izao zany aloha mba mahafinaritra fotsiny. Hello, how are you? What about your... Ho an'ireo namana maheno agny Fianarantsoa zany de akory aby salama ato agnaia. Miresaka momba anareo any agnay ato. De izay ny tiako tenena hoe misy mpihira zany local ao atoerana mbola misy local zay vao misy hoe régional. Satria ao amin'ny toerana io ihany misy mahafantatra le mpihira. De anisany mba mahatsiaro manana didy zany ny tena hoe andao re mba hoentina zay anjara biriky mba azo hoentina ampahafantarana ny Fianarantsoa fa misy mpihira vao misandratra ao, vao misondrotra ao. Anisany zany tiako boy antsoina hoe bilo ity. I bilo zany hoe izy rehefa ela fa tsy fantatry ny olona fa rehefa nanao an'ilay soirée niaraka taminay sy zahita zany le ry de izy hoe tena mahavoly banty izy mitendry gitara sady mihiry izy zany hoe somary efa naranzena aloha ty hira nataony ato ty hozakaiko ny lohateniny izy de mihira amin'ny ankapobeny mihira amin'ny teny Tesaka izy fa ao Fianarantsoa io bandy io alefatsika kely nkeny patany eny mba hoenona hoe ohatrany hoana ny reviny le ry. Reward protection, true love. Kawa tanzaza na nila pecha kawa naksai. Itu diu, reba okamala kasi marumise konfirene. Itu diu, rewulu na maanta tisiwani mantaune. Itu diu, reba okamala kasi marumise. Somary ahitsikely le lohateny fa mba hitodio no lohateny zahiry zay fa le ho zakaiko iraha hafa mihitsiny koa. Efa misy any anaty YouTube alefatsika le mba hitodio ira natokana ho an'ny fitiavatany razana.
raha manamarika nareo agny kamba misy somary misy feo tsy mivoaka ao anatin'ilay izy fa somary amboarina kely amin'ny lafiny teknika rehefa avy eo mbola hotoizantsika zany resaka zany fa manamboamboatra kely amin'ny lafiny teknika eo ny avy eo Fianaratsoa dia manana mpihira be dia be raha ny tany aloha no tany saina dia nisy ny Raindimby fantatsika ny Raindimby kosa nga manalaza hira Madagasikara satria anisany nanao hira hoe Madagasikara koa izy tamin'izay fotoana izay nanambatambatra an'ireo hira rehetra nalaza hira Madagasikara nataony compile hira anankiray nataony 10 minitra teo nafantatra koa tsika ny fisian'ny Radama Antoine nafantatra tsika ny fisian'ny Tarika Tsivahiny nafantatra tsika ny fisian'ny taty farafara taty nisy Henri Major 7 ary dia amin'izao zany ny anisany azoko lazaina hoe mpihira malaza ivelan'ny faritra dia ny Oladada zay mampifangaro ny horiza Betsileo amina rapy ka nahira slow no ataony ny horiza mantsy tsy delegadina loatra fotsiny fa misy fanahy ihany koa hoentina ao agnatiny ao dia izay zavatra zay no nafangarongaron'ireo Oladada ary hitan'le izy zay no nahatonga azy hoe lasa niparitaka ivelan'ny faritra malaza ivelan'ny faritra na izanaty zany tiako ihany miteny fa io anie tsy voatery hanao an'le rythme ianao tsy voatery hanao horija ianao fa rehefa mampisongadina ny faritra misy anao fotsiny ilay zavakanto ataonao le zavatra ataonao zany dia fantatra fotsiny ianao hoe ay avy any Fianaratsoa avy any faritra Mahatsiatra ambony zany zavatra mitranga zany anisany zany ohatra anankiray tiako tenenina saina sy dina izy anie tsy manao basese tsy manao style kayambe kanefa fantatra ny rehetra fa avy any tany Tomasina no misy azy ohatran'izany reny mpihira Big MG ne fantatra fa tsy hira salega akory ny ataony ny zavatra ikirizako kely mba teneniko tsinona zao raha ohatra ka ny fakafizana ny mozika teo aloha sy ny hoe fahafantarana ny satria maka ohatra resaka hoe Solomenada zao ohatra ny eritreritra raha mazavakanto dia zao ataonao aloha zay fantatrao fa tian'le olona eo fa rehefa avy eo amin'izay ianao tokony asisika ao amin'izay hoe inona lay mozika fototra lay mozika kolotsaina raha ohatra zao hoe maheno saina sy dina izy dia tena miala satroka mihitsy hoe tena milay ny hira ary mifangaro tsara le style sy ny sisa ny ankehitriny tsy manery hoe afaka mijery amin'izay izy hoe inona amin'izay ny mozika nanalany jorofo inona amin'izay ny mozika Fenerivesta mamerina manao basesa kely misy ihany mamerina manao hira le tena le slow moa zany iraisam-pirenena be io dia mety amin'izay miteny hoe ohatran'izao ndray kosa zalahy lay tena mba aty aminay fa hoterenay ho enonareo amin'izay satria efa nalainay tamin'ny kakana tianareo nareo amin'ny ankapobeny zany ohatran'izay no tokony lalana alehan'ny mozika eto amintsika satria niza na iza ka tena mahay mozika amin'izao mahay manoratra mahay manao tononkira ka alefa ny makany amin'ny rap sy ny R&B ka tena tsara arrangement malaza foana izy zao raha ankehitriny ny olana kely anefa dia izao betsaka ihany koa zany le miara-morona ao anatiny ao maka manara-davahana zany hoe atao amin'ity style ty fa ty ny malaza amin'izao dia manao an'ilay cheval de bandray mihodina tsy hitanisy tsika fa maro dia maro ireo mpihira na dia nisy voatanisa teo ary malaza izy ekena fa inona moa ny tena ilana an'le manao zavakanto sy mihira ihany koa hoe mba ho atson'ny olona anao fampisehoana antsehatra ho hita mivantana misy artiste de studio ny artiste de studio dia zao mpamoaka hira izy ary malaza amin'ny radio ny hirany mety mahazo droit d'auteur ny mpamorona an'iny mety mahazo droit de zany dia hiparticiper amina spectacle anankiray le mpihira an'iny fa rehefa aveo tsy afaka mandeha irery izy ohatra amin'ny ankapobeny ary betsaka nampihira vehivavy ny tena hitako ohatran'izay rona telo nalazalaza tamin'ny mozika mafana mangatsitsika rehefa aveo mijanona hony nalana hoe vazelika hony tolotena ohatran'izany tonga dia fantako le mpihira tena teneny malalaka be zay resaka satria maro be ny mpihira ohatran'izany le izy koa zany isaky ny faritra koa misy azotsika lazaina hoe mba tsy lazana hoe népotisme corporatisme le izy dia misy hoe sentiment d'appartenance ina fitena zany hoe za mahatsapa fa avy any aminay ty dia revenay na manahoana ny voakan'io hira io dia revenay fotsiny zao miaraba anareo miaraba andrahoana satria ary tsy olana zany ary tsy ratsy zany fa tokony anjaran'ireo olon'ireo ny mivoy hoe ity ane ka tokony mba ho enoina ihany koa satria misy zavatra tokony avoakany tian'le olona avoakany ao anatiny ao fa io aloha dia mbola be dia be ny ankinan'io zavatra io indrindra fa ny hoe inany ireo masotsivana rehetra mety hampalaza ny mpihira iray na ny hira iray ankoatra ny fanoratana ny tonony ankoatra ny fanoratana ny feony
ohatra ny aty amin'ilay fisehoana amin'ny vidéo zany no anisan'ny tena mahamaika ny sasany. Tsy hoe mahamaika fa ny lalana masaka indrindra amin'izao ary aingana be dia fantatry ny olona dia ny famoahana clip sy fanaovana matraquage amin'ny télé zay no asany revola ny télé dia alefa ny hira dia fandefasana ny hira amina radio satria ny teknika studio, ny teknika fakana sary, ny teknika fividianana akanjo, ny teknika fanofana chambre sy toerana amina espace dia mora ho an'le vola misy. Hazavao aloha hoe artiste de studio. Le artiste de studio zany ny ankehitriny mahavita faran'izay tsara be izy fa izy studio zany hoe ato anatin'ity trano ity izy dia mihira izy dia misy mpitendry etsy vita amilay be io hira io fa izy ndray anefa mbola tsy nahazo volotany tamin'ny fiakarana sehatra mihitsy ary maro no zavatra hita ohatr'izany moa tsy zany ny lalana ohatra hoe artiste de studio dia mamoaka hira matoa miteny le artiste de studio dia nijanona teo izy tsy raha vao niakatra sehatra izy na izy mamalana rehefa tena live ny tompo matsy amin'ny studio dia zao mihira la tandremana tako dozy somary valina kely raha raha averina tandrema zay mety zay dia raisina vita ny lafaran'izay tsara io hira io ao amin'ny studio la ray andro miakara serina am'izay la 1 2 3 mijery efa mijery eo nga io azoko atao averina tompoko fa mivalana kely zay le traikefa zay anefa tokony tafiditra ao anatin'ilay tontolon'le resaka zavakanto amin'ny fankalazana azy amin'ny fankafizan'ny olona azy ary ny tokony iainana an'le izy ama mpanakanto pro ohatra fa mety isany zany ny olona hijanona namoaka hira fotsiny eto amitsika satria raha ny lozika any ane zao hoe ny gasy zao efa mifandatsa amin'ny resaka hoe ina moa ny hiranareo malaza am'izao nareo to tsy mba mamoaka hira intsony ohatra olona mifanena amiko ary nareo to tsy mamoaka hira intsony ka vokako atao koa izy ary zako tsy genre mihitsy amorokira zao dia enregistrena rapitso dia mandeha any amin'ny télé dia vita ny clip tompoka akala zao ty tsy tena anatin'izay ny any fa apetraka eo le hira ekena fa mety anti marketing apetraka eo le hira zany dia ozy le studio radio hoe tsara lesy ty ohatra ny ataon'ny NRDJ tsara lesy ty alefany amina ipony alefany amin'ny fahatsarany fa ankehitriny ny hira malaza ary angatahany olona eny tsehatra amin'ny ankapobeny tsy ny hira hita fa hoe tsara mahatsara ara-pototra ka eo indrindra manko le hoe inona ny tsara amin'ny matrakazy le zavatra tiano tenenina zany satria ninona hira zany dia lasa anjara ny sofin'le olona voataiza sisa ny manavaka hoe tsara kosa rangano tonikirany tia tsara kosa rangano le mozika any tia raha hitanisitsika zany zao am'le fitanisantsika hatramin'izay ohatra hoe docteur JB raha mitanisitsika ohatra hoe jojoby raha mitenitsika zany zao ohatra hoe mika stavis dia ohatra hoe mika ao anatina resaka fitendrena mozika ohatran'izao raha miresakitsika zany hoe misy olona mamorona tonikira ohatrany hoe dada maleo dia tena hitanao mihitsy izy hoe manoratra izy tena mahay tsara mamorona feoana izy dia rehefa avy eo ampirainy dia alainy ina miara-mihira amin'ny an'ilay hira dia eo tsika mahita hoe tena tsara kosa rangah eo ny manahirana manavaka ny hira ankalazaina hoe malaza izy satria nandeha foana tamin'ny radio ary malaza izy fa hoe ampandihizana ohatra tsy olana loatra satria misy ny hira natao ampandihizana fotsiny dia nitonikira tsy mila enona dia le fahaizana mozika an'le olona mamorona indray misy mangataka am'izay hoe mba ianareo mpikarakara lanonana re mba ampiakaro izy aty mba misy hoe zany la hoe tena misy ny olona mpikarakara lanonana misy ny mandeha manontany fa tsy misy olona tena manatony hoe araka mahatsy zay nge le resaka natao vazivazy tamin'ny sabotsy ho an'ny mahalala n'lay olona hoe mpikarakara lanonana izy fa io tsy misy olona hoe 3 mifanena am'le mpikarakara lanonana makao miteny hoe tena alefy rangano ny tarika efa tsisy an'izay fa ny zava-misy aloha dia raha ianao zao fantaro fa mpikarakara sakafo dia izy hoe mba ataovy aminareo ranga le sakafo ohatr' zao fa tsara matso ranga ianina fa tsara iny mahafinaritra le teoria zay dia apetraka amin'ny fanontaniana ho antsika rehetra moa va ankehitriny ny fandehanany hira amin'ny radio ny fisehoana antsehatra ary ny prestation artistika ny mpihira miaraka amin'ny fankafizan'ny mpijery azy ahafahana mandrefy ny kalitaon'ny zavakanto malagasy rehetra dans l'absolu loin de mal idée ny atao hoe dans l'absolu dia hoe ny tena tsara foana raha ny tokony ho izy fa ny olona indraindray mahita hoe ny zavatra mediocre ny lazaina fa tsara satria ny zarina ny hinana zavatra eo ihany izy tsy ny teknika ny teneniko satria eto Madagasikara misy bande réalisateur mahay clip indrindra raha tsy hitanisa afa-tsy hoe Silvano
Vaovao be jinao dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany 3 Gino cola, Gino limonade, Gino tropical. Hey, rehefa mba mivoaka any ianao dia aza dino ny savony a. Ok. Ay, oka aloha vetivety. Fa misy sinona. Dia mba hividany savony fanasam-bilisy vovon-tsavony anasan-damba koka. Ary raha tonga dia savony Zintane hovidiny. Savony amin'ny endriny lava kokoa, milanja 700 grama, azo ampiasaina amin'ny vatana, anasana lamba na hanadiovana ny kojakoja ao an-dakozia rehetra. Savony glycériné, manadio sy mandroatra tsara. Savony Zinta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Araroto ny tolotra manokana Cosmos mirindra hatramin'ny 7 aogositra. Mividiana denzao ary aloavy tsikelikely afaka ray volana. Tsy izay ihany fa isy fanomezana azonao isaky ny vidy entana. Eny amin'ny magazay Cosmos ary ny fotoana e. Vonona indray ianao ireo tompon'andraikitra eny amin'ny magazay. Ny andindiny eny amin'ny magazay. Cosmos, votre partenaire de confiance. Vaovao be miaraka amin'ny Itel. Smartphone A37, les téléphones na ho an'ny rehetra. Plein écran HD+, water drop 5,7 pouces, misy reconnaissance faciale, afaka hitéverrouillena ilay téléphone. Mémoire interne 16 Go, ary ny batterie 3020 mAh amin'ilay maritra be efa ahafantaranao ny Itel. Itel A37, ilay safidy tsara, efa afaka jifainao eny amin'ny revendeur Itel mahazatra anao. Enjoy better life. Bonbon JB, Céline milay be foana tena hafa mihitsy. Bonbon opéra, ralay tsiro malefaka ny tianao, misy savidianana, ronono, voanjo na café noir. Jok masaky indray, bonbon vaovao amin'ilay tsiro tena mandona be. Misy tsiro voasary makirana, na voamadilo sy sakay, kahoana, masaky sa tsy masaky, ary pecto, lay tsy misy vina aminao intsony. Mampafana amin'ny andro mangatsiaka, ary mampangatsiatsika amin'ny andro mafana. Andramo anie dia ho azonao e. Tiako be bonbon JB. Aina vao isan'andro. Tamiko, orom-batoko. Simenitra orom-bato, safidy tsara ho an'ny fanorenana. Simenitra orom-bato, kalitao tsy manam-paharoa, ahavitana asa tsara endrika, maharitra sady matesa. Ndraiky, sady mirehare mantsy efa vita malagasy. Simenitra orom-bato, hitanao eny amin'ny mpanitsara akaiky anao indrindra. Holcim, manorina mba haritra. Efa hitanao ve le liquide vaisselle vanille nickel? Hanitra vaovao amin'ny kalitao nickel. Efa fantatrao sy tianao nandritra izay 20 taona mahery zay. Ny liquide vaisselle vanille dia manadio sy mampangirana tanteraka amin'ny fitaovana rehetra ao an-dakozia, mandroatra tsara sady manala ny menaka, mora ampiasaina sy mora kobanina, ary vetivety dia afaka ny loto. Manitra aok'izany izy nefa tsy mamela fofotsavony amin'ny lovia ary tsy manimba tanana. Ary farany faty izay bitika indrindra, vita malagasy tanteraka ny liquide vaisselle vanille nickel. Hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Efa hitanao ve le liquide vaisselle vanille nickel? Hanitra vaovao amin'ny kalitao nickel. Efa fantatrao sy tianao nandritra izay 20 taona mahery zay. Ny liquide vaisselle vanille dia manadio sy mampangirana tanteraka amin'ny fitaovana rehetra ao an-dakozia, mandroatra tsara sady manala ny menaka, mora ampiasaina sy mora kobanina, ary vetivety dia afaka ny loto. Manitra aok'izany izy nefa tsy mamela fofotsavony amin'ny lovia ary tsy manimba tanana. Ary farany faty izay bitika indrindra, vita malagasy tanteraka ny liquide vaisselle vanille nickel. Hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Tombola Bolo Duo Collector. Ny 9 Jolay ka hatramin'ny 12 Aogositra ho avy zao, atao eto Antananarivo, Toamasina, Mahajanga ary Antsirabe. Vola 1 million d'ariary be zao ny loka voalohany. Ary bon d'achat Aigle d'Or ho an'ny faharoa, fahatelo ary fahaefatra isaky ny faritra. Komanangona ary fonina Bolo Duo 10. Atovy anaty valoto miaraka amin'ny anarana feno, adresy Larana Finday ary Alatsao Natiorny. Eny amin'ny épicerie na magasin Aigle d'Or akaiky anao, na ao amin'ny super musique Analakely. Ianao koa, diodin'izao ny Bolo Duo anao. Lay biscuit feno chocolat tsy manam-paharoa. Manao mpandraraha, te ampiroborobo ny asanao ve ianao? Vonona ireo tivitana hanampy anao amin'ny fampindramam-bolatra amin'ny 300 tapitrisa ariary. Averina tsikelikely arakaraka ny fahafahanao. Au tivitana, feno 20 taona, miova ho smek.
Tonga indray ity ny seminaira andiam fahefatra ho anao te hiteny anglisy amin'ny fomba tsotra sy mahomby indrindra tsy mila mpampianatra intsony amin'ilay teknika iraisam-pirenena APIST iarana amin'ny professeur Joy 15 sabotsy 7 ho avy izao amin'ny 7 oratra amin'ny 12 ora ao Antsamanitra. Mpianatra 5,000 ariary, lehibe 2 ariary, fivarotana ny tapakila, nektara kady fotsy, isan'andro hatramin'ny zoma 6 ho amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva, tsy misy tapakila amidy intsony ny andron'ny seminaira. Téléphone 033 08 807 29. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Maly ako nisy bandy anankiroa nampalahelo zay sady ny klaxon izy miteny connard de valiko zalahy je ne sais pas oa vetivety aloha apatsevy kely ny piano fa afaka amin'ny lalao Gino amin'ity androany ity hira saika ho alefa teo zany amintsika fa ho alefa amin'ny fotoana mampety azy satria misy olana kely amin'ny lafiny teknika le izy lalao ngamba tsy mandefa toy zay mandefa zavatra ratsy misy olana aloha de lafiny afaka amin'ny lalao koa nareo zany efa ilarisany mahazo an'ity raha ohatra ka mety de orinany amin'ny sivy izy no alefantsika eo sy fanohizana an'le resaka zay mbola natao teo moa zany fa raha ohatra ka tsy mety izy de amin'ny andro manaraka indray fa hoezana ho tafiditra amin'ny sivy izy ka milalao miaraka amin'ny Gino tsika alohan'ny zany rehetrarehetra zany ho anareo miantso de milalao Gino mitra nareo de mitra nareo misy hoe bilo ianarany le vampira teo fa misy hoe fity ianarany sipahira rehefa aveo salama tompoko misy fantaniana apetraky ny namana mantsy ato momba ny resaka hoe visa salama tompoko ilalao sa so de atao alola koa raha na eny tsefatsefany ihany moa zany lalao olimpika moa zany tsy hita zay tantarana azy satria ohatra ny tenanay zay tena miforotra mihitsy mijery lalao olimpika no ny fakafizako mijery azy omaly ny resaka gymnastika artistika tsara le iretsy miarapa tompoko manahoana ilalao iza aloha lolo zany lo meo ana voalohany aloha iza le lalaovina efa ny lalao aloha sa mbola tsy ny lalao kam'izay mahitsy fafiry taona ianao 31 tara loatra iza aloha le amin'ny lalao lo ny anaranao aloha ny anaranao fotsiny aloha mba menana fotsiny lany ny crédit ny 31 rety tapaka le olona ka tenenareo izy tara loatra tiana sitsy mampalahelo ihany fa tsy adisona izany de mandehandeha ny ataovy be fahana rehefa ilalao mandeha ny lalao olimpika efa mandeha ny atletisme am'izao zay nisan'ny akafizan'ny mpakafy atletisme ny zavatra tsikarotra aloha zany zavatra mahafinaritra de zay mandalo an-tsaina aloha lay fiara kely maka ny fitaovana resaka zavelo resaka marteau resaka boule de tomobile télécommandé no maka an'le izy mahafinaritra foana zay ny ray aloha zavatra tsikarotra aloha le izy satria moandro zareo le chaîne de maheno anao miaraba lalao manaona tompoko tsy lalao ka satria ny hevitra kely zafady tsy nanao afa tsy lalao zany hoe eo am'le anina zany misy zavatra nafinaritra anaritra aloha hoe nanao sary gottlieb de misy zavatra ny teniteneny misy fotoana resaka portrait nataony misy zavatra tsy haiko mihitsy nefa za zany ao anatin'le tontolo le izy resaka fitaovana de nafantatra koa nisy fotoana hoe manao sary koa bodopira de ny taloha be koa zany manao sary koa popy fantatry daholo hoe manao sary zany sary popy de ny zavatra tiako tenena zany zany olona rehetrarehetra zany zao raha nao sary lasa mpihira de ohatranay zany nihirahira teny de tsy nahita zay rirany teny ndray de lasa mpanao sary de tiako ambara zany hoe ohatrany amavain'ny olona be hoa le tontolon'ny sary tena marina zany mahita hoe tsara hoe any am-pianarana de mba hasiana koa manao sary tamin'izay mbola nianatra zany tamin'ny mbola nianatra de petako fe ny terena na lehilahy na vehivavy de manao petako fe tany am-pianarana de nahay petako fe zao nefa lehilahy ny tena de maninona zany tamin'izany fotoana zany tsisy nieritseritra mihitsy hoe mba voizina ny resaka sary mba voizina ny mozika
de zao le de izy zay zany mba mba oatsipy sady mba tsara ho jerena zany de neo Francis DG makasitraka tompoko herizo ihany be de be nefa tena mahay sady miroboka de mifantoka izy. Za zao ny tantara taminareo fa tetsy am'le pavé tamin'ny sabotsy de nisy an'le hoe Julius Goddill de olona misy mpanao sary zay miezaka mafy ary dia tonga nanao fampirantiana ekeny rehetra zany hoe tsy safy be masina resaka zany. Ahoana? Ao sa tsy ao? Ao tapaka. Ny ray zay faharoa tany saiko ny akaiky China ko. Allo. Fa tonga miboky raiky. Salama mama. Iyo. Noho izao fahalasana ny mpanakanto aloma izao dia miara-miombona alahelo sy mirary fiononana feno ny fianakaviana izahay. Misaotra tompoko. De resaka fisondrotry ny vidim-piainana ty fandriampahalemana manaitra ny tompona ndraikitra amin'ireo taranja ireo fa tena tsy zakan'ny olom-pirenena malagasy intsony e. Misaotra tompoko. De tena mbola tsy miova mihitsy zany ny lalam-pirenena fahafito a. Roa taona zao za mitany farany. Mbola voalazanareo zanako zay tany reo no tena tsisy fiovana mihitsy zany e. 10 taona mihitsy aza. Ndray tena misy ivana kely koa sisy taloloha e. De koa manaitra ny tompona ndraikitra amin'io taranja io koa fa tena mampalahelo be iny lalam-pirenena fahafito iny. Misy amboamboarina kely izy io mama. De misy tsy kitihana mihitsy. Koa dia mirary soantsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any ivelany. Mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny fisalama rehetra na iza misy azy. Andriamanitra ny anasitrana ny malagasy fisalama rehetra. Koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any ivelany. De ho trano atimo se varatra hifankaty aby tsika malagasy. Misaotra tompoko. Misy orana ny mama Edvige efa ela tsy nisy nikitika io lalana ireny sety io fa de ohatran'ny zanak'ala hafa ny ao atsimo azy zany tena tsy nisy zavatra kitihana mihitsy ary rehefa kitihana ilay izy de reny kilavadavaka reny any tapatapenana so de mbola lalao le olona. Salama tompoko. Lolo velosa anio hevitra. Ilalaoka. Ataovy ary ny lalao anao. Ataovy ary. Tonga de vonona. Mitovy endrika amin'inona raha ny logo Antino? Mitovy endrika amin'inona logo? Angatsy misy choix. Aloko ravinkazo. Ohatran'ny biby ve sa? Ravinkazo. Ay tonga de maro. Aza miala ianao fa raisiny na tsy ambadika asy ny anaranao. Zany. So de misy zavatra afa tianao tenenina ankoatran'izany? Ohatra hoe momba ny hoe izy indray no nantsona lay voalohany anarako. lalao olimpika. Iza le anarana? Mahafinaritra anao ve mijery ny sorta anarana fotsiny de raisin'ny technicien natsy numéro rehefa avy eo. Marie Joué efa hainy zany. Marie Joué. So de efa nahazo? Tsy mbola zay. Ay raha vao nahazo mantsy de tena tsy mahazo. Fa mbola tsy nijery atletisme azy izy olimpika. Ok are fa raisin'ny technicien efa voarain'ny technicien natsy lalanao Marie Joué. Ie. Rehefa mahazo de pasapito zay vao any somanandrariny any. Ny mombamomba an'ity le fanohanana fandarana ity mantsy misy somary manahirana ihany. Za zao mahita fa ohatrany ny akabeazan'ny olona miantso de tsy te hiresaka momba an'le dokam-barotra momba an'le mpanao fandarana io nefa izahay de manana ataontsika hoe fanerena ihany teny hoe tsy maintsy atsofoka atao anatin'ity fandarana rivotra ary atao anatin'le antso atarbia le olona miresaka momba an'ity le produit Gino ity ary ity no tsy maintsy anaovana ifandarana eto anaovana lalao satria misy voly io. Lalao ianao? Anio hevitra. Mahakasika an'ilay fotodrafitrasa tsy manimba de matetika tsika miteny fa hoe tokony ho tonga saina fa amiko zany raha zay foana ny tenena de tsisy zavatra iova satria matoa le olona manao an'ilay izy de zay zany mety aminazy fa tokony hoe saziana fa sazy ihany no tena mampiova ny olona. Zay mihitsy fampiarana ny lalàna. Matahotra an'ilay sazy miova fa raha hoe tongava saina tsisy tonga saina zany eo. Marina. Saotra tompoko. Io dia marina. Eto dia mamela ianao hiteny tahaka an'izao hoe
mihaino rivotra ve ny olona sy ny tompon'andraikitra satria Maheno efa ve? 5 taona mahery zay zahako ny anisa mialatsiny, zahako ny anisan'ny teny hoe tsisy dikany miteny hoe mampalahelo ale teo itsaina, tsisy dikany. Fa ianao le miteny an'le izy ve efa nanana zavatra nietsehanao na nrampinao ny akaikinao iova. Eo manko le resaka ohatra hoe raha olona inconscient tsy meloka. Ny olona inconscient tsy meloka. Ampiaro ny lalàna. Salama. Manaja tompoko. Ilalao. Lehilahy lehibe ve de milalao? Tonga de tairitsika ary aloha Tairo fa tairo. Aizavy ary na tana vokatra Jino. Eto Antananarivo ihany sa manerana amin'ny Madagasikara? Manerana Sato amin'ny radio. Manerana nosy dia ny ivelan'ny nosy. Marina. Iza le anaranao ary aloha sao de efa nahazo. Le ivelan'ny nosy koa ohatrany tsy mety Ivelan'ny kisako. Raha penirina Anaty sambory ivelany ery. Okey ary voray. Gôty kely efa gôty be zao efa gôty be niena le izy tonga tany toliba sisany tany. Nanahoana? Te ahoana? Hoe za zany gôty fa ela mihitsy any za saka. Tsy zavatra ela. Tapatapaka be ny fivandraisana. Ohatriny? Koa de mba azonao raisina ve numéro koa azafady? Ao ambadika eo zany de tonga de raisin'ny namana teknisianina de de za zany miantso anao. Zany tsisy crédit. Ange tsisy crédit. Anao zany miantona satria mbola tsisy kontraty de ohatriny any avance? Amigo avance ataoko PA avance. PA? Ina? Ataoko PA ny avance. Tsy maninona mihitsy. Tsy manao PA. Iverenao kely az Jeux Olympiques teo zala satria tsy manao PA. Tsy manao PA. Ny vokatra avoakan'ny télévision Vazady. Salama zareo ihany tena betsaka tsy manao Sky azy ao marako. Miaraba zoko be elaela somary elaela moa fa hitanao ihany manamafy ny fiarabana sy ny firarian-tsika rehetra. Salama tompoko. Mampiteny moana le route nationale 7 saika ty resaka mihitsy hitanareo moa le toerana misy an'izao vanim-potoana zao manahirana be. Sady toerana misy anareo nefa tokony miteny. Ampanetretena lehibe gôty namafisako aminao fa tsy jamba ny masoko, tsy moana ny vavako, miresaka amin'ny tompona andraikitra, manoloana ny lalana RNC tio ary dia mafisiko eto horetany horendaniko zany satria radio ty manamafy an'ilay fangatahana fa tena potika ny lalana RNC to. Efa nisy fampanantenana azo avy amin'ny tompona andraikitra. Fandaminana mahakasika ny hoe mandrio vony vato ianareo fa ao amboariny ny lalan'iny ny avaratra tirabe zany zao raha nahitika efa nisy ampahany lavalava efa vita. Igny sambaina igny. Fa raha vao miala eo atsirabe tompoko mianatsimo mino aho fa mandray andraikitra mino aho fa tsy famitapitaketo tsika makarentsofony zany ny mino an'le olona hoe mba amboaro efa misaotra betsaka ary makahery any tompona andraikitra vita ngamba gôty ny tokony anjarako hoe de miverena miantso ndraiky ianao fa ela be tsy eno miaino isanandro tsy miova fa iremonala itotao remola ienonareo la miaraka taminareo nandritrany fotoana lasa mbola fa ise ao anatin'izay fa isena tera moa sa andraikitra mandalo io gôty de mba ao aloha mamela lakolosiko tsara briko ny tsirenena zay indrindra Nakasitraka ny datory moa misaotra ny tompona andraikitra tenan'Andriamanitra omaly zany fa ny tompona andraika miteny volova tsisy raha de tena omena moa aloha zany le ohatsy tsirabe tenen'ny tonton Raymond teo raha tia homanandona ho izy mbola 30 kilometatra io 40 kilometatra mbola mety atreo iny izy teo sa atreo manandona ity manandona ny ratsy Antalaviana atreo Antalaviana vao miditra mialana Antalaviana amizay Ambohimanjaka eny toko efa nianika le milakolana tsia ilalao ve tsika aloha ay tany hoe izy kely ary misy an'le Diane Francis miteny hoe misy asa marina mafy raha mba henoko zany misy asa hoy ny amla
Le misy afta le anaty vary. Inona? Misy inona? Avereny kely e? Afta. Ay, afta le anaty vava de Afta koa fantariana. Afta fa tsika bary zany le tia. Le fanasorana azy Ento. manontsa-mbava alona amina aspezika 500 ny ao anatin'ny vavanao ao. Manao ranona aspezika de ino no anaovanao? Ronono ela be ao. Mahay mihomokomoka va iao? Allo? Ino no komohanao vavanao zany? Ino mo fitena zany? Manontsanontsa. Manontsa-mbava amina aspezika 500 de mandritra ny minitra vitsivitsy 2-3 minitra eo. De zay. Fa afaka eo izy mandritra ny 10 minitra angamba ny adiny ray eo de verina ihany ray. Fa izy averimberina atao indroy-telo anatin'ny ray andro fa tsy hoe anao be deabe kosa aloha fa tsy laninao ngely. Entoko. Masaka hiditra mivantana. Efa tafiditra mivantana ianao ka. Ilalao? Ilalao sa... Ilalao Gino? Ilalao varanga. Tsisy milalao mihitsy. Alefaso aloha e. Tizarina kapa. Tena mihaino radio mavoanao io. Fonoina radio kaiky. Mihaino radio mavoanao de miandry ny feonao miverina. Le ohatran'ny miala tena tena izy tena misaotra be dia be misy fa nareo ohatra mimpaminany zay indrindra fa inga Francis Turbo tadivinareo le niresaka Turbo efa elaela zay momba ny lalana RN7 tany akaiky ny boka talata ny boka any alakamisy Ambohimbasy de rehefa avy eo namboarina tokoa le izy de niresaka indray nareo momba ny radorabarinala tany amin'ny Armaty de namboarina tokoa le izy de niresaka indray nareo ela ny ray andro any mba ho lasa filotirana ihany ny mpanakanto de io izy io de maninona moa zany ho sisy raha Turbo raha mba za misy natao filotirana kay moa izy lasatsika ihany atanitsika eo rangany makasin'iny aloha fa za zany tetena resaka lalana ihany izy ty aty Pasapito aty Mahazo zay de misy lalana efa vita tsara ma zany le izy eto ambonimbon'ny EPP aty Nanisana zany misy amin'ny lalana amin'ny RN2 de nitapahany Jirama misy ny kitihany Jirama ndray izy io ka io moa de efa mahazatra izy io fa ny Jirama de misy an'nympanimba lalana eto Madagasikara de misy accident zao tao amin'ny Fakomaly alina ola tsy namboariny Jirama foana le zavatra nikorontaniny eo ampita eo misy tomobila mifanina amizay de nandona fotona telomany anankiray raha fa tsy misy faty olona azy de miala tsiny fa somary misy vazivazy ihany moa miresaka amin'ny rivotra ty fa de ministera maromaro mivoakity amizao ao ny angovo sy ny akoran'afo ny fitaterana sy ny fifamoivoizana ny fifandraisan-davitra dia tsy haintsony zany be dia be zany ny voadona amin'izy io de ozy izy ny raison malagasy zay hoe esory amady foana zany zava-misy fa mba manaiky lasa ho ampitenenana le izy mba lalana foana ka ny mpaminany francais ke am'le izy lava tongotra de nahita zavatra fa zao teneniko anao de antany anara tsy azonao si tu l'utilises pas vends-le le zavatra ataony Jirama io fa be dia be ny olona menimena amin'io manapaka lalana le manapaka lalana teo tenena ohatry hoe tsy hoe sakanana le lalana fa didina eo amin'ny arabe eo de nefa ao anatin'ny facturenao asina an'io fa tsy averiny le izy efa aveo ilalao aloha e tsy ilalao ty fa io rangamba amin'ny lalao resaka saison olympique ny faladianao rangamba amin'ny lalao fa ranga raha tantely ty ry zalahy jeny de ina de ahoana amin'ny fotoana anao orsise kely aloha momba iresaka baolina e ay veriko hoe iresaka body sy njakatiny saison na olympique iresaka baolina ka ohatry mahafinaritra be le vaovao momba amin'ny performance ny Ray Andry Ravelson hoe 4 matérielerie tena mendrika an'ireny Ronaldo reny mihitsy tokony fantatry ny gasy nefa fa Ray Andry Ravelson fa ivoaka mantsy zao ny listany Barea de iresaka fototsika de saika mba iangavy an'le petit baolina fotsiny nefa nendehana an'le bandy mpanao baolina tsika ao amin'ny page Facebook sy ny tariny eo aloha mba hajanonina kely aloha mandra-vita maty fa afaka amin'ny kritika fa aleo aloha manohany raha mety de miangavy aleo manohana misy tsy mataty an'ilay efa anaram-bositra apondra mantsy nefa le roa no mendrika ny ampondraina mihitsy ny apondra raha metimety kokoa mampalahelo izy mantsy misy olona tena efa tena miteniteny foana fotsiny mihitsy zay hoe fakalana manokana olombelona ve le izy sa tsy resaka baolina fitaizana ambany de ambany le izy ry tantely
dia aleo zany tsika mba miezaka tena mifona raha tena tia baolina tsika dia fampirisihana zany zao ny angatahana aloha na avy amin'ny fédération na avy amintsika fijery na avy amin'ny fanjakana na amin'ny mpanao gazety miondrika mpanajana mihitsy ndao mba tohanana aloha le atsika rehefa vita amin'ny maty samy ady hevitra daholo zay hoe inona ny hoe ahoana ny lalao olympique okay dia misaotra hoe asina maty mamasina zany hoe misy namana mba mikiry le any ivelany zany tena manontany amin'ny fahadimy volana aogositra zao raha tsy misy ny fiovany nivoaka ny lista bonjo maika any pare allo io lalao ve lalao varanga tsika antany andra Francis antanio izy antanio fa sambasambany am'jany eto fa mosy fivorina tsy mbadikatry refa aveo tsy marazotina mantsy ny ministera avy any mba afaka tsy afaka manao organisation ohatra hoe manome loko ohatran'ny nataony RTG reny amin'ny artiste izy hanao an'ilay antsoina hoe henjana awards ny ministera izao zany hoe le mpanao vakotrazana hoe tsy haiko hira gasy ny anatany faritany reny raha izy hoe tena mba ndrindra am'izao vakansy zao zany mba malaladalaka ao anatin'ny fiketrehana ny henjana awards isika izao manerana Madagasikara mihitsy le any ambanivohitra tena tiako tenena ny ambanivohitra aloha tsotratra fa ny manerana Madagasikara zay malaza vakotrazana zay mahay matarakazy be zany tonga dia mahazo zay fantatry vahoaka kosa le izy fa manahirana be ny avy any ambanivohitra rehetrarehetra iny fa ny discipline rehetrarehetra aza mieritreritra hira fotsiny isika fa misy hosodoko ao misy teatra ao misy cinéma ao le ambotsoratra io tsy maintsy mihitsy le fantena izy le aizy io leo ambotsoratra io no antsoina hoe ANAC Académie nationale des arts et de la culture ie raha ny tokony ho izy tokony efa ho vita tamin'ny volana marsa teo no tokanana fa saingy misy olana kely izy io tokony ho fantatsika koa aloha fa zao le tena le tompon'le entreprise nanao an'io tena matao anatin'ny covid-19 iny de lasa nisy olana kely ara-pianakaviana fa tsy zay akory ny vato misakana an'io tsy zay fa sody lazain'olona fa zay indray fa nisy olana kely ara-pianakaviana sy ara-pandaminana teo amin'ny fikarakarana rehetrarehetra de somary ny miadana ny fikarakarana ankehitriny fa ho avy tsy ho elany fa avy tany io ka zay zay le teneniko kely fa mbola iresaka mandritry ny agenda angamby olona tahaka ny ataony erika indraindray reny zany citoyen avy any États-Unis teo akaty izy zay apetrany tsotra ny fantaniana de valiana tsotra raha ohatra ka satria olona tsotra izy tsy afaka aloha satria hoe mbola mihidy sy izy nefa de nahita mpanakanto avy any tongetro atreo any fa za tsy manonona de mba manontany kosa izy légitimement hoe ny impérieux sy ny fondation mérieux sy ny ataovy sérieux apetrany tsotra le fanontaniana hoe izahay ozy izy nandritra ny taona roa no efa nanangona ahafahana mandeha manao vakansa zany satria tsapa ihany ho an'izay efa mba makany an-dafo mifanerasera amin'ny namana any mafy ny manangona rehefa mba atiaka aty fa am'izao zany zareo aloha de mitohana ny resaka satria tsy fantany le izy aloha zany zao hoe inona ny zava-misy aizany mety afaka makaiza satria reny any fio reny avy aty Madagasikara koa reny fa tonga any Paris reny io de avoaka ny zalana izy moa zany mamoaka an'ireny aizany taratasy afahana mandeha misy aloha ny fanaovana kolikoly aza tapenana ny maso aza tapenana ny sofina misy ny fanaovana kolikoly misy olona misy olona de miteny zao fotsiny zao hoe enao rangahy efa ao ihany anao fa mampafantatry olona fa tohatra hoe misy quota zany ny ministera reny ministre reny afaka mampiditsy antanina misy quota tsy misy zany quota izany mihitsy ny ministre teneny ala le basa. Hey, tu n'as pas encore pris ta douche? C'est parce qu'il n'y a pas mon savon. Comment ça, il n'y a pas de savon? J'en ai acheté la semaine dernière. Mais pas la marque habituelle. Je suis fidèle à mon savon luxe. Pas de savon luxe, pas de douche. Vous aussi, faites plaisir à votre peau avec le savon luxe, maintenant disponible au format 85 et 125 grammes. Savon luxe, le meilleur savon du monde pour la peau. Araotsy tapaka ao aminao Vegas ireo tantara mitohy malagasy ankafizinao lefona amin'ny 4 ora hariva bitsika amin'ny 10 ora latsaka 10 hariva anay amin'ny 9 ora latsaka 7 hariva ary vola amin'ny 9 ora sasany hariva no Vegas tantara mitohy gasy zato isanjato. Selo, 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 manampiatsika ny fiainana. Selo, selo,
fampiasanana fianarana. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre correcteur, signe malo afaka hitanao ny amin'ny faritra mahazatra anao. Selo, hafa raha samy stylo. Vaovao be, Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra, 2,20 monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany 3 Gino Cola, Gino Limonade, Gino Tropical. Gino. Hé, rehefa mba mivoaka any ianao dia aza Gino savony a. Ok. Ay, oka aloha vetivety. Fa misy sinina. Dia mba hividany savony fanasam-bilisy vovon-tsavony anasàn-damba kokay. Ary raha tonga dia savony Zantany hovidiny. Savony amin'ny endriny lava kokoa, milanja 700 grama, azo ampiasaina amin'ny vatana, anasana lamba na hanadiovana ny kojakoja ao an-dakozia rehetra. Savony glycériné, manadio sy mandroatra tsara. Savony Zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Bonbon JB, Céline milay be foana tena hafa mihitsy. Bonbon opéra, ralay tsiro malefaka ny tianao. Misy savidianana, ronono, voanjo na café noir. Jok masaky indray, bonbon vaovao amin'ilay tsiro tena mandona be. Misy tsiro voasary makirana na voamadilo sy sakay, kahoana, masaky sa tsy masaky. Ary pecto, lay tsy misy vina aminao intsony. Mampafana amin'ny andro mangatsiaka ary mampangatsiatsika amin'ny andro mafana. Andramo anie dia ho azonao tiako be bonbon JB. JB, aina vao isan'andro. Tranoko, orim-batoko, simenitra orim-bato, safidy tsara ho an'ny fanorenana. Simenitra orim-bato, kalitao tsy manam-paharoa, ahavitana asa tsara endrika, maharitra sady matesa. Drais, sady mirehare manjifa vita malagasy. Simenitra orim-bato, hitanao eny amin'ny mpanjara akaiky anao indrindra. Olsim, manorina mba haritra. Ary tao mbola tsy nandro foana. Ka tsisy an'ilay savoniko. Tsy misy savony ahoana fa vao tamin'ny herinandro no mividy vaovao. Fa tsy an'ilay savony mahazatra. Ny savony luxe ihany iny a. Tsy misy savony luxe dia tsy mandro zany. Ianao koa aza miala amin'ny savony luxe. Ilay savony manalefaka, manamandina ary mampamanitra ny hoditrao. Efa misy amin'ny lanjany 5,20 sy 5,20 grama. Savony luxe, voasokajy savony tsara indrindra eratany ho an'ny hoditra. Efa hitanao ve le liquide vaisselle vanille nickel? Hanitra vaovao amin'ny Calton nickel. Efa fantatrao sy tianao nandritra izay 20 taona mahery izay. Ny liquide vaisselle vanille dia manadio sy mampangirana tanteraka amin'ny fitaovana rehetra ao an-dakozia, mandroatra tsara sady manala ny menaka, mora ampiasaina sy mora kobanina, ary vetivety dia afaka ny loto. Manitra aok'izany izy nefa tsy mamela fofon-tsavony amin'ny lovia ary tsy manimba tanana. Ary farany fahatsizay bitika indrindra, vita malagasy tanteraka ny liquide vaisselle vanille nickel. Hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Salame! Matsika monina eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Nanomboka ny volana Jolay ka hatramin'ny volana Septambra 2024 ny fanosana ny trano. Ho avy anatina ny tokantranonao ireo mpanisa na agent recenseur. Hanao fanadihadiana mikasika ny trano fonenanao. Ilaina izany mba ahazoana tontanisa vaovao mikasika ireo trano miorina eto Antananarivo sy hanatsarana ny fitantanana ny tanàna ary ny fiainam-ponina. Rehefa voaray avokoa ireo filazana avy aminao dia mariny tsara izay rehetra voaray an-tsoratra ao anatin'ny fiche de recensement alohany anaovanao siny izany. Saorana sahady ianao fandraisanao ireo mpanao fanosana izay manao fanamiana, mitondra batra ary mandeha tsororo. Raha misy fanontaniana, misy tompona andraikitra malainao ihany koa amin'ny bureau fokotany. Fanosana trano raika amin'ny 20 dedikasa tanterahan'ny commune Antananarivo renivohitra. Et les prix augmentent tout le temps. Mais où est-ce qu'on peut encore trouver des prix bas en ce moment? Kibo vous ouvre ses portes avec des prix hyper bas toute l'année. Particulier, Kibo. Professionnel, Kibo. Revendeur, c'est Kibo. Vos courses au quotidien, trouvez-les chez Kibo. Plusieurs marques disponibles avec des milliers d'articles au choix. Vous ne pouvez pas venir chez Kibo? Kibo peut venir à vous. Commandez en ligne sur www.kibo.mg et Kibo s'occupe de la livraison. Kibo, Mouraran en Arbi, près de Sanifer. Soyez malins, les mêmes courses à prix plus bas. Kibo, je gagne gros. Tombola bolo duo collector. Ny 9 Jolay ka hatramin'ny 12 Aogositra ho avy zao atao eto Antananarivo, Toamasina, Mahajanga ary Antsirabe. Vola 1 million d'ariary be zao ny loka voalohany ary bon d'achat aigle d'or ho an'ny faharoa, fahatelo ary fahaefatra isaky ny faritra. Komanangona ary fonina bolo duo 10 ataovy anaty valopy miaraka amin'ny anarana feno, adresy Larana Finday ary Alatsao Natiorny eny amin'ny épicerie na magasin aigle d'or akaiky anao na ao amin'ny super musique Analakely. Ianao koa diodiny zao ny bolo duo anao. Lay biscuit feno choco tsy manam-paharoa. C'est l'eau, la marque qui est toujours là pour moi. C'est l'eau,
plus, une large gamme au choix. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre, correcteur et bien d'autres encore. Disponibles dans les magasins les plus proches de chez vous. Stylo, en classe comme en bureau, tout simplement le meilleur des stylos. Araotsy tapaka ao aminao Vegas ireo tantara mitohy malagasy ankafizinao. Lefona amin'ny 4 ora hariva, bitsika amin'ny 10 ora latsaka 10 hariva, anay amin'ny 9 ora latsaka 9 hariva, ary vola amin'ny 9 ora sasany hariva. No Vegas, tantara mitohy gasy zato isan-jato. RDJ am Siv Maraina. Sodrivotra! Sodrivotra! Ny araba tompoko. Araba ray boza. Apiko le Efa teo ihany afa zay abony araba. Ampina kely le resaka teo misy le zavakanto efa voaresaka zany le resaka le visa sy ny fanazavana teo. Za moa zany tsy hoe andeha naiza koa tsy ho andeha akory fa manontany fotsiny tokoa e. Tokony mazava tsara kokoa satria hitanareo be dia be loatra ny resaka mifaomafao samihafa nefa ny tompona ndraikitra tsy mety tena miteny tsara hoe zao. Misy ny version officielle any rehefa avy eo misy ny version isan-karazany. Ny zavatra anontaniana dia zao aiza ho aiza zany zao le vaccine omay information tsara aloha zany zay zao fa miandry nitsika zany any miandry tsika tsy maintsy maheno ihany ka tsy maintsy maheno foana tsika hoe rovina le tsy maheno na dila ary iny eny efa na izany aza raha dila izy hoe dila 10 volana dia mety atahorana zay fa raha dila 2 volana iny zany a ikrizana kely no miteny azy a satria raha mijery anako eto ianareo tompona ndraikitra zao a dia tokony manaiky ianareo a fa somary nanjavozavo foana ny fomba anazavana sy hitondrana ny vaovao momba an'iny zay. Za zao teo nyresaka an'le hoe visa reo naman'ireo a dia ao anatin'ny tarika anay izakalasy teo a zay mila mba mandalo izy a dia mba manao seho eto izahay na ohatr' zany dia ao anatin'ny manjavozavo kory zareo a nefa izy avy eo mahita olona mandalo de tonga de nody de nahazo taratasy tsy fantatra de eo ny fanontaniana hoe condition sanitaire amin'ny fahasalamana vaccine aretina ve no ambony be izakalasy teo sa hoe resaka hoe mahazo tsy mandeha zany le aretina rehefa motif ohatra zao avy eo misy manontany ray mantsy rehefa mandeha ny resaka kolokolo sisisa teo mba angatahana reny nareo tompona ndraikitra tsy hiteny amina olona miresaka zavatra hoe mitadiava porofo nareo ny kolokolo tsisy zavatra sy niavina tsisy niavina misy olona ve ka hoe orangambamboary ty papedi de mba meka million anao de andohanao contratko rehefa avy am'izay hitanareo contrat nataoko mihitsy na me kolokolo tsisy izakalasy teo am'zay nefa matetika tenenina foana hoe ho anareo lay miteniteny zavatra tongava de mitondra porofo ohatra le bandy tao ministère santé antanina le bandy hoe mitondra porofo arenao raha mahalalaka misy zay ataoko ohatra fotsiny fantanina majavozavo sao dia resa-bola ihany ko mbola mahatonga an'izy io tsy ho tonga le vaccine tokony anaovana magnino sy avelanao izakalasy teo iaho izakalasy teo iaho nanao fampisehoana tao antsohiza izaho irery Francis Turbo irery io tany amin'ny 5 taona 9 taona lasa tany angamba zay tsy tadidiko tsony le fotoana fa tao amin'ilay hôtely motramotraka zay nipetrako tsy teneniko hoe izy satria motramotraka zay moa le izy dia tonga avy any le ramatoa anankiray ato ny Francis Turbo eno ato izy ozy izy le olona niresaka tamiko le ramatoa azafady koa ny monsieur Francis ia za boka misy zanako viavy zay ao izy io ty andeha andafy fa ela ke anao tsy fomba afaka mampidika izy agnatin'ny groupinao ka fa nareo mandeha andafy regny anao reniko matetetika mandeha andafy anao fe ampidirinao agnatin'ny groupinao baka izy de ataonao karaha danseuse za hoe tsisy danseuse mandeha andafy zany tsy tsisy zany anao tsy magnano karaha zay fa zay baka misy tariky ntonony agnaran'le tariky tompoko fa hoe 4 millions d'ariary zegny mampidika izy agnatin'ny groupinany ao de izy am'izay atao danseuse fa izy fa tsy hipody tena fa tsorona aminao zegny fa i raha ty zegny karazana hoe kolokolo le ataotsika safe zegny izy rehefa avy agny izy midemerte fa efa misy havany mandray efa misy havanay baka mandray izy agny de izy ka fa tafajanina agny izy am'izay mikilandy
de anareo fo mipody am'izay aty karaha zegny fo ataon'ireo jiaby ireo misy danseuse ampidiry agnatin'ny groupe XYZ dia mikilandy rehefa tonga any an-dafy risoriso kolikoly izany am'izao fotoana izao de mandeha ny resaka fa misy ono ministra manana quota afaka mampiditra olona anatin'ny lista zany hono zay rehefa te handeha ho any ivelany de mody atao hoe diplomate hono satria ny diplomate mahazo mandeha ny artiste tsy artiste satria ny artiste zao manao fangatahana koa mba hivoaka zay toana koa ny artiste zay hanao résidence any an-dafy hanao spectacle any an-dafy efa contrat efa vita hanao festival any an-dafy zay toanako ihany koa mitovy amin'ny sportif satria ny sportif de voateny mihitsy hoe misy sportif hanao hiaro ny voninam-pirenena any an-dafy dia omena lalana hivoaka sy hiditra ireny de misy mampiditra kolikoly am'ireny na olona avy any ivelany olona avy ato anatiny ka raha tafiditra zay ianina sy ianina zay eritreretinareo tsy Ravelson fa raha ianina le anankiray iny raha ohatra ka tafiditra ao anaty lista reny nahoana no tonga nahoana no lasa de noho izay resaka kolikoly zay mety tsy kolikoly ara-bola io mety tsy kolikoly ara-bola fa kolikoly ampahalalana olona satria mahafantatra olona ka zany zavatra zany de zavatra tsy manjary daholo mila pitsirina ny voamasony sanatria amintsika ny hoe alora anga tsy tena zany fa manao aina zany tenenina izy satria tsy mety zay misy kolikoly ao azo antakika miseho mahalala olona de andao le hira saika alefa teo alefatsika fotoana manaraka angambany satria tsy fotoana antsony zao olana tsapako am'jery ty tsara moa nareo zany misy tompondraikitra mijery ve zao ty mivantany ty antanio any Henri ao anatin'ny fomba fifampitaizana ao anatin'ny fomba fifampitaizana raha ohatra ka mifametsiny ary mifanipy olana ny rehetrarehetra de tompona niraikitra kokoa ny tompona niraikitra noho ny olona tsotra antanio any Henri teo nisy resaka kanal ny resahany i Godard misy resaka lalam-pirenena fahafito de matetika lasa miteny ny olona ndray hoe ka le olona mihitsy ny olona eny an-dalana mihitsy koa ngeny tsy mahalala fomba manary fako sy ny sisy tompona niraikitra kokoa ianareo tompona niraikitra noho ny olona tsotra zay foana ny any Israely zao de miditra amin'ny 3e dose ny vaccine antanio any Henri satria ny double dose zay nampidirina tamin zareo 3e dose na vaccine ny double dose zay nampidirina tamin zareo de tsapany manam-pahaizana am'izao fotoana zao fa ohatrany tsy naharo loatra tsy hoe izy rehetra fa nisy ampahany eo amin'ny 520 na 300 ny olona zay fa navita dose anankiroa tamin'ilay vaccine tsy fantako ny anaran'le vaccine de tsy voaron'le aretina koa ary tsy ny olon-drehetra le izy fa ny ampahany eo amin'ny 520 taona na 70 taona eo no mihoatra no ohatrany tsy nandairan'ilay double dose tamin'ilay vaccine ka noho izany iditra 3e dose na vaccine zareo israeliana zao mampieritreritra ny israeliana aloha ny israeliana aloha aleo izy hoany satria ny firenena samihafa koa manao an'ny fomba naovany azy ny firenena samihafa ny zavatra evitravina eritreretiko zany zao naninona ny olona natao vaccine moa zany raha ohatra ka ny inoculena aretina misy izy jereny anaporofona ohatra sy ny sisy ny olana manko tamin'ity resaka covid ty de zao izy io ane ka mitovy amin'ny DT coque polio sy sika ihany ane fa nalaza be le tarika covid-19 de lasa miresaka raha hoan'ny nandeha amin'ny lalam-pirenena fafito iny zao mandeha any amin'ny tsenany fianarantosy tena ny olona tokoa de tena tsy manao masika mihitsy ary ao anatin'le tsy fanaovana masika nefa raha misy miteny amin'ny radio fa hoe danja be nge re olona le de antanina ny kartiena tarantolo ray manontolo nisy olona narary be ve teo de nentina tany amin'ny hôpitaly de tratra ny cas grave de maty tsy maheno any na iray azy tsy hoe tsisy ny aretina tena mahafaty gasy betsaka indrindra isan-taona ary tsy voatamity tsy tamin'ny herintaona de ny paludisme tazo moka malaria io tompoko io aretina raha ihany zany zavatra teneko zany io de mamono tamin'ny taona 7 fotsiny roarivo tamin'ny taona 20 tamin'ny herintaona iny dia 400 ny matin'ny palu teto Madagasikara zay rehefa mpitahina amin'ny matin'ny zavatra hafa hoe zavatra hafa anankiray isan'izany ohatra ny coronavirus tsy tafiditra tao anatin'izay taremarika zay 400 ny voaisa ankoatra ny olona tsy voaisa hoe matimaty ho azy any ambanivohitra any midika zany fa mbola gravy zay tsy vakina loha tsy misy zany manasa tanany zany amin'ny savony zany tsy zany manao masika zany aro vavaorony zany tsy manao an'izany elanelana ray metatra zany satria moa tsy mifindra amin'ny alalan'ny zany mitazo moka fa amin'ny alalan'ny moka maninona raha ny moka mihitsy no tadiavina fomba mongorana azy amin'ny fomba rehetrarehetra na faravaratsy ny tsindromona vaccine ny moka lahy ma tsy hiteraka amintsony mihitsy ny moka vavy
satria moka vavy io miteraka io tsiny ary ny moka vavy io tena manindrony io ny zavatra ohatra zay maninona tsy hitadiavany tandrefana fanafodiny satria zareo tsy voany maninona no tsy atao mahoraka be raha zao tontolo zao satria zareo tsy voany fa maninona no atao mahoraka be ty coronavirus ty satria zareo voany ny afrikana ane ka tadiavana mihitsy botsina ny chiffre avy ty Afrika ty indrindra fa ny Afrika mainty fa ny Afrika fotsy ohatra ny tratratratra ihany ka za mianatsiny fa ohatra manavakava bolokoditra ny mainty ranga tsy de voan'io loatra hoe satria misy ihany ny vo fa tsy mitovy amin'ny hamafisany tsy mitovy amin'ny hamafisany fahavoazany zareo fotsioditra izy io sy efa niaina fotsioditra satria Afrika Atsimo na de mainty aza fotsy ihany koa io sao manko le rokaroka resaka zany ataon'ny bandana eny an-dalana na eny am-pisolona tokana eny am-presany tairo am'izao ranga de tsokafo daholo ny zavatra rehetra ranga de aleo samy mitandrina fotsiny any kokoa zany ny hitako efficacité sociale nanty resaka tia satria zao ao anatin'le fisalasalana be zany zao tsy fantatra mihitsy hoe inona arany tena mety ary za zao natao vaksiny ho atao rappel afaka rona 3 andro fantatro sady resy lahatra amin'ny efficacité zany amiko inona ny tombony io raha mbola tratra ny famendrifendrona foana eo ampanaovana zavatra hoe manaova masika ianao satria anao toko mitandrina ho an'ny olona anao za kosa ranga tsy tandrina tsona ny olona zay tsy ihany fa ny olona tompona ndraiky no tokony miteny hoe ny 5 taona ny tarika kiky zoma zao ohatra ny hoe 5 taona ny tarika kiky zany ve manao piment café manao vavaorona ve amin'io sady roky io tonga de manao ve am'ireny manao masika ve nanao masika le tia nanao kabareta nefa ianaratsoa napetako miaro vavaorona fa fimenomenoman le olona nefa io zany hoetiko andrangitana fotsiny fimenomenoman le olona esory le masika de eritreretina reo fa de anao masika amin'ty fampisehoana ty ve zaho raha nisy babaleba raha ty dipotra za tokony saika antany azo atao ve reny zao de tena mandindiany amin'ny arabe iny amin'ny lalana talata iny ny misy olona zao ny namana Lucia Elizo de miteny mihitsy hoe ahoana tsara mihitsy mila miteny mafimafy ndray indray satria nahoana dodo zaza kely rangatsika amin'ny zavatra maro mangatsika ve sa somary tsy mafana tsara ny fomba fifandraisana ratserasera amina resaka tompona andraikitra fanjakana olona fiakarany vidim-piainana ny ady resaka Apollo 21 sy ny resaka hoe io rehefa ohatrany hoe zay tianao ao anatin'ny sainao meritritra zany raha ianao zany meritritra manotsanosany raha ianao zany meritritra hoe mety ty zavatra ty de mety io ranga de amboamboaro ao ny argumentanao de tadiavo ao zay fomba anaporofona azy fa mety io rehefa tahiteny anao hoe tsy mety io de tsy mety io ary ny olona rehetrarehetra zay manontany ohatra zao fa tena marina ve ty resaka ty fa tena marina ve ono raha momba ny fitondrana ianao sa mpanohitra fitondrana raha momba ny fitondrana ianao marina io rehefa mpanohitra fitondrana ianao de laingy fa sinema io raha ohatra ka hoe efa voatifitra zao raha tsy mandravaka maty raha tsy mandrava ohatra de mbola misy eno ka ny olona tsy maintsy efa manana zay ao an-tsainy izy na manara-baovao izy manara-baovao io interpréteny le vaovao fa marina io kosa rangaty io kosa rangaty diso zany vaovao zany fa efa maty zao raha tsy mandrava mbola sinema ihany ndra tsy mandrava zata tiako atao de zao teneniko ny tompona andraikitra anao rappelana vaksiny afaka 4 andro tsy manome tsiny mihitsy ary tsy manerin' izanao vaksiny satria fantatro fa misy olona tsy anao vaksiny mihitsy nefa tsy ho voan'ny corona mihitsy minao zay nareo misy zay ny zavatra ao ataoko am'izay rehefa vita ny rappelako hoetiko am'izay ny karatra vaksiniko ary tsy anao masika mihitsy de andeha de ataoko ny fetiko de andeha ny amin'ny arabe de resaka amin'ny olona iza ny teny eo mameta masika ianao fa tokony hitandro an'olo hitandro an'izy efa samy manana ny tokony ataony zany am'izao satria vaksiny omena io atao miezaka za raha anao raha ohatra tsy manao vaksiny mangalaka karatra zany am'le hoe za tsy inona mahafantatra mihitsy fa misy olona mihinana tambavy mihinana ny Edmond mihinana CVO tsy mila manao vaksiny izy zany manana karatra vaksiny fisinanao andeny amin'ny arabe aoka mba tsy teny izy hoe iza aza miatso amin'ny telefôny eo ianao fa ianao mihitsy resako manana karatra vaksiny ianao fa ianao tsy nanao vaksiny maeno ianao mieno rivotra izy am'izao fotoana zao kolokolo zany za tsy teny izy mihitsy mpanao vaksiny izy mamony io zay le vanahiko zay de rehefa avena ianao ofato voalohany fa maninona ary oentiny le karatra vaksiny izy mamony io izy ianao aizao ay zary tsika zao iza no hitsabo tena amin'ireo tambavy samy hafa eto Madagasikara ary tena atokisana ary tsy anao vaksiny mihitsy izy aniny misy ny anao vaksiny maro zay mety ohatra ny ray tapitrisa eo izy afaka ray taona afaka hery taona am'izao tsika raha mbola tsisy vita vaksiny 1 million zany
raha ny rythme zao afarana ihany le bandramana fa amin'ny sivy sasany le fotoana tsy raha antsika miaina am'izao ka ijony kika no mandefa message hoe tsy ampiman-kafe zany zoma eninao ko milalao zareo amin'io zay raha jony fa nampanazavana ho zala hiakatra dimy alina ariary no kitapony charbon le 3 alina ariary teo aloha tena manendy rano amin'ny trondro noho ny fiakaran'ny etra alaina amin'ny arina zany a dia tsy maintsy hiakatra ny jery arina tavy eto tsika zany aiza moa maka etra ny arina eny andalam-piangana so de ana ty le izy so de kidnapina le zavatra lay eny an-dalana fa tsy etrany arina fa inona ny texte na etrany arina raha ty ristorina hojerena daholo mahakasika an'izay fa tena ho zava-doza satria ny atony a nareo mahita le vohito milay be avy any tamatavy de misy gony-charbon anankiroeo ambony eo indrindra hoa firisan-jato malagasy moa mbola miankina amin'ny alina ny ampiasaina ao tsy mifidy fiara tsy mifidy fiara tsy mifidy fiara etondrano asina matsika kely matsika kely moa zany za mitantara an'le izy moa misy scopeny olona 500 zao ny ambany indrindra mandeha le éliminatoire en 100 mètres en jeux olympiques de ny anaran'le bandy tortue fa resy le any nandeha ny éliminatoire ny 200 mètres tamin'ny jeux olympiques ny anaran'le bandy scotch fa zavatra ataoko zao alaiko sary daholo le bandy miazakazaka sy le vehivavy miazakazaka de mety ho avokako naova commentaire eo zany ny anarany fa ny zavatra mahafinaritra ankehitriny de zao ho anareo mpijery jeux olympiques atao zao le tsy manosika ya ho anareo vehivavy tsy manosika ya tsy manosika avy le Biélorusy vakiveraka Biélorusy le nanao taimbava tamin'ny entraîneur de tonga de hoe maty zao nanao taimbava tamin'ny entraîneur tsy milay ny entraîneur tsy milay lasa réfugié réfugié zao maty anao raha vao makaty tena de izy ny polonais makanisa ty aminay fa tsy manino le izy eny tsy hoe maty anao raha makaty fa ny tereny izy aloha andeha hoany fa izy ny natsapa hoe maty ara-tongana ny président comité Biélorusy de zanako ny président Biélorusy ny président comité olympique atsika dia isy teny afinaritra kosany atsika ranga de izy lasa président ny kafina judo misy bandy miazakazaka ao manao 400 mètres ny jeux olympiques anarany akanina zany hoe ny zavatra resako eto zao hoe ny slip kely mpitsoraka anaty piscine ny maillot sexy be ny mpanao gymnastique artistique ny sorta tsy sexy mihitsy ny bandy mpanao gymnastique ny sorta misy ny sorta mpanao athlétisme alty misy ny kitapo miantona misy ny mizaka antsirany ena de manontany koa anareo mpanaraka ny lamba inona le lamba teknika vaovao any athlétisme zao ty ndray mitsipitsipika mangilangilatra reny izy tsy sponsor le izy aloha rano marina fa lamba moderna hoentina miazakazaka aérodynamique angamba de rehefa mandeha moa zany ny avomarika préparti ao amin'ny sprint de alefa tsirairay anaran'le bandy Rakoto, Razan, Michel, Grégoire de tsy maintsy jerena foana zany le sexy an'le bandy ny asymétrika ny mahitsy ny mivilana ny mitifitra akavanana ny misy ohatrany tsisy fa tsisy dirany resaka aloha zany fa mahafinaritra ny mijery ny bika ny vehivavy ohatra hoe manao beach volley ahoana moa le tsy antsy fo maray nijery beach volley am'le tena mahafinaritra règlement ndray io zany ny antanina hoe anankiroa fotsiny de tsisy remplaçant nisy atleta nanaitra ny comité olympique raisam-pirenena mahakasika ny LGBT tsy LGBT fa le fitafy mihitsy amin'ny fanaovana beach volley zany ny tena natakiny aoka mba jerena manokana manomboka zao ny fomba fitafy satria lasa sexy loatra zany ny cameraman honya nanaitra zany le atleta hoe aleo mba jerena fitafy manomboka zao ny atleta nanaitra jereo ary nefa le bandy russe nitsoraka tam'le plongeon artistique avery de le slip kely balitike mitsoraka le ry de mitsoka le izy anidina kely Mr Bean zany mandroatra be le izy de stony le ry miakatra am'izay le izy rehefa ao anaty rano fa misy caméra daholo atrany anaty rano sisisa fa mahafinaritra fa nisy zavatra nanaitra aloha ohatrohatran'ny beach volley ohatrany tarehan'ny raha francis izy jerena avaty vehivavy maly tontolo
fa le izy mitovy mihitsy ka tena mitovy le Tena manaiky le ve tsy ianao? mampitovy azy a le angalanangalana ny sary ao am'le sofina mivonto fa le sofina tsy mivonto iny sofina iny sady le izy keo mahikely le izy. le zanga averinao fangedy le individuel ry mpanaraka fanatanjahantena ohatrany navela tany amin'ny Golden League le règlement le 3 essais sy agnarana beach volley le zay. essai farany a natao 3 essais ndray a ho an'le mahavita an'le minima mbola isy fotoana zany a anazavantsika kokoa no momba ny lalao olimpika sy ny règlement rehetra fa ny tombony anatin'ny lalao olimpika de mahita discipline tsy fahita andavanandro aloha hoe tena rehefa tena mijery tsika hoe eo Mahamasina azo ataony manao spectacle en gymnastique artistique tsy concours ny atao zany fa manafatra ho anareo amin'ny comité olympique maheno an'izao nareo ho anareo amin'ny ministère ny fanatanjahantena manafara vehivavy gymnaste artistique efatra na 5 avy any Europe de atao spectacle ao amin'ny palais tsy hitanareo ve le izy hoe tena spectacle le izy ankoatran'ny mahafanatanjahantena azy le izy miankina mambola daholo ka ny sponsor ke jino am'zany te manoana koa ny orange fa ity mangatahako hoe sao de mba azotsika azavainany hoe efa tonga ny vaccine Johnson fanahoany izy io no tsy aentina mametraka ny 2e rappel amin'ny rehefa vita teo kasi mbola tsy nanao no Henri sy mbola tsy nanao aloha zany a misy hoe misy mahazosiva ny sitalainanao Covishield Covishield zay ho tonga Rovina le Covishield am'y herinandro tokony ho tonga raha ny fampitam-baovao aloha araka ny fampitam-baovao tokony ho tonga am'ty herinandro ty ny Covishield sy ny AstraZeneca tsy mety amin'ny rappel zany le Johnson tonga eo le izy aloha tena fanontaniana mendrika ny ovaliana mihitsy zay tenenin'ny Rainbows zay raha ny tena marina nefa hoy aho satria coronavirus ihany miadivana de mety ihany hoy aho hevitro zay zay nianatra baka plus 39 fa tokony misy fanazavana omendry zareo kokoa hoe tsara kokoa rehefa ny Covishield ianao dia enako sy ravitoto ihany ataonao zay mihitsy ny Johnson Johnson na Michael Jackson tsinona ohatrany raha mitsindrona indray mandeha an'io ny olona mbola tsy manao vaccine misy de ray ihany le izy de vita de tsy mamerina tsy azo atao zany makorel vaccine tokony hoe nakisosy ravitoto no anao de nakisosy ravitoto ihany mifamerina tsy azo zany kosa aloha zany tena miteny tsisy tsy azo atao kosa aloha fa mety ihany angambo iaho satria zange zany zao tam'le fikasako andeha any Miami any Tamatave mikasa hoe raha misy Johnson tonga de hoaniko ihany de verina sasany de tonga de mahazo taratasy de mba afaka any andafy zao hatram'le Covishield zao ohatran'ny mahazo makany andafy ihany efa mahazo kosa zay tsy neritreritra an'izany efa mahazo kosa efa nikendry zareo fa isidiran'ny John Peters de azonareo atsaina am'izany fa tsy ny hoe natioran'ilay vaccine le zavatra fa resaka gros machin affaire lehibe ambony ambadika le anino le jeux de la francophonie jeux olympiques ohatrany nanaitra zala le ina le maly iny saut à longueur moa le misy misaute hauteur saut à hauteur le misaute ambony bandy anankiroa le roniny ohatrany nazo ndray nazo médaille d'or satria rehefa natson'ny tompona ndraiky de ohatrany mitovy ngamba ny rehetrarehetra de tsisy fika io le mampite hoe anao émission en télé de culture manko indrindra ho anareo mampianatra fanatanjahantena ny règlement sy ny fomba fitrangan'ny concours individuel indrindra fa mitsambikimbikiny io de misy le atao hoe essai zany hoe raha ohatra ianao zany mandeha ny saut à hauteur ka hoe 2 metatra sy 20 de misaute indray mandeha anao tsy afaka de afaka miteny ianao hoe tsy misaute fa 2 fa akaro 2 metatra sy 420 afaka manao an'izay ny kajiny iny no mahatonga an'le izy fa ny fanazavana an'io sarotra be le izy mila miara misotro kely mihitsy aloha raha ohatra zany 1m10 zany le eo de de tsy afaka an'le 1m10 daholo izy rola fa samina afaka an'le 1m05 daholo izy rola de ampiakariny 1m10 samy tsisy afaka eo de eo de mitovy zany zalako de mitovy izy raha ohatra ka isainany any ambany misy compte point kely le izy zany hoe ty zany niala tam'le saute faharoa fa afaka tam'le fahatelo misy an'izay de aveo ny juge mo fa ny zavatra tsapako aloha anatin'le izy kosa aloha zany zany malahelo ao anatina resaka hoe faux départ ohatra satria avo be zao ny orana maly nandeha zao le départ le 200 mètres de nisy faux départ zao de tonga de éliminer le bandy anankiroa américaine ny anankiray ndray anglisy nefa ny le bandy sady sorena no taitaitra moa ny officiel kosa aloha rehefa dinihana satria reny no mahay baenina be daholo le officiel an'athlétisme alohany reny no mahay lasa misy mijery lasa misy mpijery misy règlement novendre zareo rehetra zao ny anarana mampime aloha
ny mpiazakazaka avy any amin'ny république tchèque nanao 200 mètres de hijirika ny avy any Slovakia de hivoloko mampalahelo tsisy Henri zala tsisy Henri ve masiangany ny anankiray tsisy Henri le vehivavy nahazo le médaille volamena tamin'ny saut en longueur ny anarany malaika mihambo malaika mihambo de rehefa vakiko any izy reny mailaka mihambo mailaka mihambo Allemagne izy Allemagne lay vehivavy nahazo voalohany tamin'ny tsipy kanety be marteau iny ve saza vélo marteau izy américaine fa ny anarany Allemagne re mahafinaritra anao foana mijery hoe frantsay mainty any de le congolaise Allemagne de ho anareo rehetra miresaka an'izay koa ho ana aloha zany ny esoeso sy ny fanarabiana amin'ny resaka lokona atleta ny ady hevitra nanomboka tany amin'ny resaka Paris Saint-Germain équipe de France ny équipe d'Allemagne raha misy an'izany ny resaka vazivazina de vazivazy zaritena aza ohatrany hoe fangaro goty tsisy frantsay milomano misy milomano ao ka to tsisy mainty hoditra le ironie kely eo ambadika zay amiko ataovy zay tianao hoe amiko fa tsy bonne culture tsy bonne culture io ohatra ny bandy rehetra miresaka ato amin'ny alahady zao no match farany eo ny Juventus sy ny Barcelone ka misy CR7 sy Messi any ohatra karazany super coupe io zany ho an'laisan'ny mpanao adina likany zilina miresaka hoe CR7 sy Messi mauvaise culture laisany tiako tenenina hoe ratsy tay zay laisany lany andro mampifaninana le rony tsy maninona fa le bandy miteny hoe tena tsy mahay le ray satria tiany le ray zay le mauvaise culture tenenina samy mahay izy mitsamireo ary elahy le miteny io makafiza fotsiny de misorany le rony de ametsika reny anarana mbola hafahafa gros ny anaran'le bandy nefa izy maisa kely de André de Grasse ndray maisa kely tena nandany fotoana mihitsy Infantino zay filohan'ny fédération ny baolina kitra miazakazaka 500 metatra misy ato dolo ny anarana ka ny anaran'le bandy nanao an'le 200 mètres anankiray avy any Nigeria sa avy any Liberia ny anarany Joseph Famboulé rakoty vetivety aloha miresaka hoe Jeux olympiques virena kely le atletisme vetivety tany anany tapitra veloma ny kisaka any nijery mba jereo ile mba miantso ny cospn zany mba jereo le mampitsaotsy fa mpitarika posy ny hafa mpitarika posy ny asa nefa izy atleta ny cospn PDP ny ohatran'izany ka PDP jereo ke Gottlieb zao manao cabaret de miangavy mijery mba tongava rehetra manaova malaza laha de be veloma inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb Eric Honora Francis Thibault ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha zay manray vahiny zay manasa olona alasinainy taratana lavilaka misy moasa goty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana mahasana ny tontolo mpiainanao Orange savony Zanta savony fampiasa amin'ny rehetra